Masina, Sainte-Marie, Mahajanga, Toliara, Tolagnaro, Ambovombe, Tsiombe, Ampany. Maro be nareo zany manaraka an'ity fandarana ty avy amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera, miakatra fianaran-tsoa sy ny manodidina, Manakara, Farafangany, dia Vangaindrano mandeha ndray tsika miakatra ty amin'ny sisiny faritra Atsinanana, Toamasina sy manodidina, Tenerife Atsinanana, Vavatenina, mahazo an'iny faritra Sava iny a, ny ampovoany a, ny aloatra Mangory sy ny tariny a, makasitraka antsika rehetra manaraka sy tapaka an'izany fandarana miara-manonja izany. Eto tsika dia mitondra fisaorana foana sy fakatelemana amin'ny finiavanareo, ifanometanana ihany koa aminay eto amin'ny miara-manonja, satria nisy antso izay nataonay teto tamin'ny faraparan'ny herinandro teo dia aingana be nareo mamaly zany a, dia makasitraka makatelina, sitraka ety matory zany rehetrarehetra izany. Ao andalam-panaovana an'izay ataontsika fanatsarana ny fahafahanareo hanaraka ny fandarana miara-manonja. Mihoatra bebe kokoa noho ny amin'izao fotoana izay zany tsika amin'izao fotoana izao dia akasitrahana ny mpiray-tandrazana ny fisiny izay tolo-tanana samihafa izay. Toy ny ataontsika hoe fanombohana ny fandarana ohatra zao dia makahery foana an'ireo namana izay mbola miady mafy amin'ny fitsaboana ny aretina Covid-19 tsika, satria fantatra fa tsy mora zany ary tena ao anatina fanahitainana tanteraka, fahaseporana be da be zany ny endrika isehony izay tena mamizana an'izay tratrany zany valana aretina zany, dia mirary fahasalamana feno ho anareo rehetra izahay eto amin'ity ekipany miara-manonja ity. Inganeka ny fahasoavan'Andriamanitra hanasitrana zany aretinareo zany aingana ka azo tanjaka, azo hery, satria na dia efa sitrana aza dia mbola betsaka ny namana no miteny tena mbola reraka be delona, tena mbola tena tsy mahazo aina mihitsy. Ao fa dia hoentina mbavaka nareo azo hery, azo tanjaka ary hiara ataontsika hoe iriaria indray tsika ifanena, ifampiresaka, ifampitantara zany rehetrarehetra zany, satria ataoko hoe kiondalana nandalovana teo amin'ny fiainana koa zany hoe voan'ny Covid zany tsy mora zany, ary dia tena hoe nafoy hatramin'ny asa ny andraikitra voaterina tokamonina mihitsy aza noho ny atao hoe mba hitandrona ny aretina tsy hifindra. Misy hatramin'izao dia mbola tsy mahasamby voaky ny trano mihitsy noho ny fahatahorana hoe sao dia sanatria mbola mahazo an'ilay valanaretina indray miverina fandroana izy, ary iny izy ny tena ratsy raha vao misy fiverenana iny. Ny sanatria vava moa ka raha namoiavana mihitsy vokatra zany dia mirary fiononana feno ho antsika rehetra izay manakavana ny ndosiny fahafatesana vokatriny Covid. Na tsy Covid azy, eto dia mahatsiaro ny namana anankiray teknisiana mpiara-miasa amintsika ato amin'ity miara-manonja ity izay namoy ny reniny tamin'ny faran'ny herinandro teo Rasta. Mamangy aforina Rasta tamin'ny alalan'ny miara-manonja, makahery ny fianakaviana rehetra satria dia mafy tokoa zany namoy reny zany, namoy ny reniny izy tamin'ny faran'ny herinandro teo. Teknisiantsika eto amin'ny miara-manonja koa zany manampy betsaka amin'ny kirakira teknisiantsika eto zany Rasta zany, ary rehefa miaraka tamin'ny azeda hatramin'izay ary mbola miaraka amintsika hatramin'izao atahoana moa, fa dia izay ny fiainana tany dia makahery ny Rasta sy ny fianakaviana iray manontolotsika noho izany zava-nitranga izany. Zay ny lava, zay ny fohy. Fa izao maraina izao tsika dia hitondra taraina, hitondra antsoantso, hitondra kikika, satria dia manentsy tadiny ny fitondram-panjakana. Zany efa niteny taminareo teto hoe misy hira mipopy zay mahafinaritra mihitsy. Popy aloha mahafinaritra mihitsy ny hirany, mahagaga. Ilay hira hoe tsy natolony dia tena sahaza ny filohan'ny rajoelona mihitsy, satria zay mihitsy le raha namana hatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola tsy miova, ary izy io ataoko fa zay rery ny voan'izy io tsika rehetra tratra daholo. Dia izy hoe mbola tsy miova mihitsy le raha namana ary tsy hiova mihitsy, fa soa ihany fa efa nampatsiahanareo zahay hoe aza maika ny ialany eo amin'ny fitondrana zany, satria lasa tsy fantatra reo iza marina le olona. Fa zao nareo manomboka mahafantatra azy kelikely hatramin'ny olona ny eritreritra fa tsy ho tratra ny aloka Andriamatoan'ny rajoelona androany tratra daholo, ary mandraingirangy mihitsy zevo velo taraina, satria manino sodoka ny endrika ivelany, sodoka ny rononan-tavy zany nge ny tena hoe rononan-tavy ara-baky teny, mampanantena tsy misy
mampanatena pokaty fa rehefa azo ny toerana dia hoy izy riky zay hoe adinony ana hoe adinony ana hoe asikano izy mafa zany ny sitrapony vita no sipopy a fa ianao fiheziny le fahafahanao a dia nitsany tsy tsarono izy fa retoky sy dina nyentiny nambabo anao enjana nge zany rangaty ay nofinofy fotsiny ampieritra anao le ale fitiavany tsy natolony anao mihitsy tsy misy an'izany hoe satria manana heritreritra hanatsara ny fari-piainanao izy dia zay ny antsony anao hoe ndao hiaraka ry namana fa ny azy ny tena mamaika azy ary zay ny mahatonga antsika amin'ny teny ange hoe io izy androany mampiena ny tany olona hitanao hoe tsy salama sy ndrehetra rehetra io dia efa misy tanjona indray ny azy amin'io hoe tsy mamasina ny fahina am'roapolo volana jona aloha oeraoera indray dia ho tadidiny indray reto akama reto rehefa ilainy amin'izay fotoana zay fa zao reto akama reto a tena simba mihitsy ny fitiavany anazy satria manino tonga amin'le hirany tiranamany ty ihany hoe simbanao fitiavako anao tena simba tokoa le fankatiavany zareo satria velo taray ny tenamany ty ho alefako anareo ny antsoantso ny reto mpanakanto reto hoe mafy mahazo anay androany ao anatin'ny 4 minitra tsika manaraka nyty antsoantso ty a dia samby mihainy tsara tsisy dirany resaka hoe satria mpanohitra satria pomba satria fa marary zareo matomanao an'izao antso zao ary ty miara-manonja ty tsy hoan'ny mpanohitra rery marina fa nihevitry ny fanoherana ny voizina eto fa ty dia natao ho an'ny malagasy rehetra hianjadiny ny tsindry azo lena hiarany tsirariny mizaka ny tserany aina ho anareo ty sehatra ty hiaraka amin'ny mambe tsika ao anatin'ny 4 minitra mambe zay mpanakanto fantatrareo tsara tamin'izay hirany teneniko zay hoe simba marary ny artista velo taraina androany a satria maninona manetsy tadiny a ny mpitondra fanjakana andao ary ya salama jiaby atsika namagna jiaby mpagnaraka vaovao mandalo amin'ny réseaux sociaux surtout Facebook zay vidéo maniany natao no ny toetra mandalo amin'izao fotoagna sarotra nateraka ny fandalovany aretin-dratsy ty Covid-19 zany ka nisy fiantraikany be amin'ny fivelomatsika ka eto moa zany dia vidéo spécial nenay mpanakanto miala tsitsy raha miteny satria kabariny mpanakanto zany izy tiandroany zay anisany mpanakanto moa zany anisany olo mpivelona mpitady vola zany fa tena voakasika ary tena voamafy mihitsy tamin'ny fandalovany aretina ty fa na dia zany aza amin'ny firenena jiaby naiza naiza misy solution raisiny fitondram-panjakana zany hiadivana entiny manampy vahoaka anazy zay fiheziny tsy akanavaka ho fiadina ny jialy zany hoe spesialement ny mosary ateraka ny fahavelezana asa fa za miala tsiny mihitsy eto zany izy ty ny mpanakanto fa so avo koa anatin'ny Facebook ao izy manareo mpanakanto fanany reo mijaly ty oa ty vidéo ty ninaitsy ty izy ty message appel alefanay agny amin'olobe amin'ny ray aman-dreninay agny ka mialatsiny am'izay tsy anatiny aloha fa nareo afaka manao ny nareo amin'ny hafa koa amin'ny mpiandraikitra anareo agny koa ka izy ty moa zany raha message fanandefa ela amin'ny Facebook fa tsisy miena mandeha message raiky mandeha raiky na ataonay message zay manao miezaka ampanetretena satria zay mba anisany olo malala koa inona tokony atao fa tsisy valiny ia miezaka zay mandefa appel tsy midépasse mesure mihitsy ary nenay zany appel maîtrisé nenay zany fa tena tsisy hoagniny izy tena vatra zay tsisy valiny tsisy dikany ka tampitry fotoana zay fa feno kapoaka fa nandeha teo hoe karazany hoe ultimatum zany le message farany teo hoe mba fanahiranareo fitondram-panjakana nareo ray aman-dreny ambony ao nareo babanay ao ka izy ty zany fa nivory zay fa nisy artiste afaka omaly zay nivory alohan'ny
satria efa tsy haiko nisy zavatra nitroatra teo fa ny kalmena zany ny mpanakanto ny artiste tambady teo kalma atsika aloha azafady andesambadika any mangina ialatsiny fa baba enfant tsy ialany enfant akaikiny ya efa nisy satria aloha tsy haika hitroatra zany le zavatra tsy mety teo azon'le fo io amin'ny mpanakanto sy ny sainy satria fa souffrance totale nina ety ya souffrance zay ny filaza azy amin'ny teny vahiny dialy souffrance ny atao souffrance douleur zany io douleur mentale douleur physique zay ny souffrance ino atao zay zany io douleur io tsy afaka ny antidouleur pharmaceutique reny riazy ty doliprane ndraiky efiralgan fa io zavatra hafa mitsy manala douleur mentale ndraiky physique misy aminay zao ty ka zay zany efa tsy anakoragna maro satria fa nandefa angatana maro zay izy ty baka tantsika ty misy ray aman-dreny de misy reny zay zao zany karazany zanaka zany ka zay mpanakanto zao zany kamboty satria nanino tsy ndraranay zay babanay ny reninay moa zany Madagasikara ty niteraka atsika Madagasikara no renitsika babatsika zany zay olo mpitondra eo tsy mifito fa zay mpitondra zany amizao ty zay fitondram-panjakana isan-tsokajiny jiaby ao manomboka amin'ny lohany any amin'ny président jusque ambany aty amin'ny président vokotany aty anareo ray babanay kefa koa tsy ndraranay zay nde mibabakely koa zay zay fivorenanay nomaly zay zany tena niezaka hoe alohatsika ivory aloha jeretsika fandehany kabaro ny président amaray io mantsy nomaly zany tandrinesa amizay kabaro ny président sanatria koragna karaha fanamboarana raha manonaka raha natopy rivozy igny raha manonaka zay misy zay masaka de misy tsy masaka zay ny raha manonaka hitatsika zay mahay raha manonaka ilan'igny masaka tsara amin'ny ilany ato de ato tsy masaka tsara ke zay mpanakanto nazony tsy masaka tsara misy nazony masaka tsara misokatra misy misokatra ny lalana misokatra ry ny fitaterana transport tatitra transport zany sprinter sy ny tariny reny 24 place anaty ao azy efa tsetsika hoe mety asa filmètre raiky distanciation agnaty ao fa ao ny nazony masaka zany amin'ny raha manonaka zay mpanakanto nazo raiky makoatra ambany tsy masaka ato igny tsy masaka satria tsisy resaka mombanay mihitsy nomoany tena diso fanantenana zay arkive efa nandeha zany vita kabara président de fampiantso zay aliny sy marandrena karakora alo izy ty atao karaha ty ino koa fomba fao nahita hevitra zay ary hevitra tena atokisanay fa mahomby zay koa tsy direny babanay niteraka zay reto koa tsy direny babanay mitondra firenena mitondra fanjakana aloha zay nde babakely tsy e babakelynay zany fa ny antoko-panotra ka apelinay zao zay mitodika aminareo antoko-panotra tsy tsisy resaka politika tandre mihitsy ary mialatsiny aminareo anareo ray aman-dreninay babanay reo maro anareo eo nareo fa nalefa apelinay nareo tsy miraray farafaratsy aiza zao ry aiza zao ohatra ry DG Francis anareo rehefa andresy latra anay be resaka be nareo oa zao e zao e zao e izy iny e zao e izy iny e isatra be ny anareo aty izy any mpanakatry i rehefa nampy zany anao tsy mijijy tamby tsy mijijy raha maro zany tsy atao resa be laha fa tonga de ataova amin'ny tena izy aiza mialatsiny mihitsy manonona anarana tena zava aminay mihitsy amin'ny mpanakato hoe DG ny mpanakato moa nareo sa DG amin'ny bureau nareo ao DG ny secrétaire nareo DG ny caissière nareo ao raha nareo mba misy aizanay zay tsy antsoantso anareo anaranareo koa zay tsy anao pely aminareo any aiza ministre lalatina aiza tsy zay zao nde anao tarainanay amin'ny ministre ny pêche agny na ministre ny mine any anareo rehefa ndresy lahatra anay izy io tsy vita atao resaka be izy io fa atao anareo toko mahatsava farafaratra iny zavatra tsotra kely rehefa tena misy ny tena fankatiavatsika anareo juste amin'ny mandondona fotsiny akory anareo e mbola tsara mbola velona ay ahoana salama tsara hitany marary ahoana ampy fanafody misy veralgan misy doliprane na 1000 misy zao tokony mahay manontany na tsy anatitra vary aminay anareo fa anareo tsy eny mihitsy manontany akory any zany zavatra atao rehefa maraina hoe akory sana akory atsika ao akory any e ino vaovao tsisy ambarana tsara nareo moa ministre ny mpanakanto marina nareo sa nareo moa DG ny mpanakanto sa inona marina anareo mba tavandry anay anareo tsy maintsy anareo nitadiavinay nareo amizay mitondra teny ambony any président iny ia tsy haiko na inona anareo tsy haiko tsony hoe inona fomba fampiresanareo bon itsy rehefa tsika fa efa anareo efa tsy hita rango zay efa tsy hita tsony fa tandre masa iny fiheveranareo anay io tena tsy haiko hoe inona tena fiheveranareo anay
Sa zay hoe zay doko farany madinika amin'ny tany ity azo atao karaha zany satria anareo ny fahitako anao tsy haiko na matonareo tonga amin'ny place nareo anareo mba mianatra dikan'izany ary raha olo mianatra mahay miatao hoe ohatra zao ame anareo zay misy antony reny tantara fomba fitezany na angano fable ozy amin'ny teny vazaha fable reny ohatra zao tandremo na madinika karakory zay raha mahay tsara nareo maharaka tsara ny tantarany le fable ny Jean de La Fontaine mialatsiny fa nanadary musicien kely koy ya nanadary izy ndaso ya mialatsiny kely ya mialatsiny zay na ino fieritreretanareo anay na zay hoe tsisy dikany dao fa efa zay matoa zay ataonareo kareo ke daoko tsisy dikanareo e reny me ambany reny tadio raha mahay tsara ny fable Jean de La Fontaine le lion et le rat. On a souvent des besoins des plus petits qu'ils soient. Mazava dikan'izay. Ny anglisy nanao hoe you offend me the smaller than yourself. Zany hoe tadidio foana nanao mbolo karakory anao tsy maintsy mila besoin mila aide tsy maintsy mila ny olo ambanimbaninan anao any amin'ny olo madinika noho ianao mihitsy no tena ilainao rehefa misy besoin tadiavinao dia amile madinika dikan'izany tsika mahay zany fameno tsy zany amolona an'izay obolona zay fa Jean de La Fontaine tsika mahay tsara anareo zay mianatra fable ke zao dia aza teritra anareo raha zay satria zay fa nandefa apely nandefa tampanetretena anaovany azy ke sao dia rehefa marefaka mare manao rankine jery manao sainjaza zay zanaka anareo olo ray aman-dreninay fa bo nareo koa fa tsy raha zay bo nahita hevitra zay korany tsy ataoko maro tonga dia viliko zay todika amin'ny babakely koa ino natao babakely nareo bababe ray aman-dreninay nareo ya vadiny mamanay Madagasikara aty Madagasikara reninay niteraka anay izy koa fa tsy mety bo babakely zany izy ino natao babakely babantany baba tsy atokotany zany ny mpanotra zany ka zay todika aminareo mpanotra mpanakanto jiaby izy ty zay nivory afaka maly dia androany zany direct le izy hoe andao tsika todika amin'ny babakely tsika reo koa so foana tous les moyens sont bons ka zay mitodika aminareo antoko mpanotra itsatsokajy efa tsy tany saina eto na iza nareo na ina tokonareo na tiako Madagasikara na SVM anareo na iza todika aminareo zay vonjenareo koa zay jerenareo zay todika aminao zay anao ao président Ravalomanana efa tsy fotoanany fanomezantsilo zao na hoe fandatsahana hoe manome latsanay hoe adalanareo tsy te adalanareo tsy te vidanay adalanareo te vidan'ny numéro 13 zao tsesika politiky tsy fotoana fa reso karaha zany kanareo zay mijaly ary nareo mpanotra mahay an'izany hoe zay mpanakanto mijaly am'izao ka tongava nareo Antananarivo ty Antananarivo ty ny toerana misy mpanakanto dia mizara roa Ambohipo dia Itosy misy mpanakanto koa any ambadimbadika any fa zay mpanakanto any ambadimbadika any amin'ny asa hoe Analakely Alarobia any Ivavy dia manantona am'izay akaikaiky azy efa misy fandaminana ataonay raha ohatra tonga am'le fanirinay le izy ny fanirinay dia anareo tongava mamonjy anay ty zay ndesonareo boaka ao na vaky kapoka raiky hoento aty tsisy resaka politika fa nareo matoa nareo asehoy amin'ny Madagasikara fa nareo tsy manotra fahatany fa anareo fitiava-tanindraza zany hoe fitiavana mpiray tanindraza zay mpanakanto io na zay mifidy anareo na tsy mifidy anareo zay zanaka anareo foana atsika izy ty fa resaka solidarité solidaire misy teniny Victor Hugo aitsika Victor Hugo zay écrivain poète malaza zany ka Besançon zany tanàna raiky andafy France ao fa izy maty Paris tany tamin'ny taona 1885 tany ny teny izy fa rien n'est solitaire tout est solidaire zany hoe zany tsisy olo tokony very tsisy tokony hoe latsa-tokana zany amin'ny fiaina fa raha jiaby mifameno rien n'est solitaire tout est solidaire l'homme est solidaire avec la planète est solidaire avec le soleil est solidaire avec l'étoile est solidaire avec la nébuleuse
la nébuleuse zany mo zay nianatra astronomie zany ohatrany hoe karaha groupe stellaire zany zay nianatra astronomie ohatra les nuages anapakapakany zany toute matière cosmique diable zany na tantôt obscure na tantôt lumineuse zay natao nébuleuse zany hoe io groupe stellaire zany et solidaire avec l'infini zany hoe raha jiaby mifameno atsika mifameno ya na anareo mpitondra fanjakana na anareo mpanotra mifameno aminay vahoaka malagasy ewa reso zay manao appel efa zay nandefa appel amin'ny babanay tsy nahoandreo tsisy ata corial bon zay zao todika amin'ny babakely ke mankasitraka denime loha e mankasitraka anareo mankasitraka sahady ya mahafinaritra anareo azafady za fa nome compliment zany mba ho isiany impulsion avy aminareo nareo tonga de encouragement mandeha aminay ty azo atao ela na mare androany lundi amaraina nareo fa tongava misy fandaminana ataonay solitenanareo manoratra amin'ny site ny artiste ao misy artiste efa ny tena malaky aminakahy tsy maninona za mambe artiste compte mambe artiste foana tsy compte fake igny le ifanoratantsika isanandro de fandaminatsika le izy par téléphone de ina natao zay voninandrenareo ampitiavana atero aty zay fonareo aminay zay very asa ya raha ty fa sauve du peuple ka raha ty ozony vaza ya samy magnavy tegna anazy ke karaha zegny izy de rehefa mifanaraka tsika amin'ny ovina fotoana ho tonga ny président Ravalomanana ny any amin'ny parti mpanohitra zany dia ambaranay le toerana ambopo any itao efa misy responsable tsy haiko aiza ny andesandro aso fa alamitsika tsikelikely eo le izy de aty ambopo tsika tsy manao kabaro ela na 30 minitra fotsy fa mahampy anay aty de zaraina eo le izy efa misy fandamina ataonay de zaraina eo samby masamaso ho an'izay mpanakanto tara de fa tara izy tant pis pour les retardataires io fa mazava be zay tara de tara satria matozy tara tsy mosary zany tsy maraka raha mandalo mihitsy de zaraina masomaso fa tsisy hoe ke navero de hoe mbo andesina amby fokotana ary de président fokotana do arazo non artiste jiaby fa eo igny hita atsika artiste mifanka ay karaha ataotsika amin'ny tsika manao match ny artiste ary de tonga eo zany de fampizarana amizay karaha zay koa ro hitosy agny de zay artiste anatinatiny alakely atanjobaty sy ny tariny rey zany manantona zay kaiky anazy zay zany anaovantsika azy ke tandre mapoto farany eto atsika mila anareo zany aza ataonareo rancune aza ataonareo mampanino anareo satria izy ty fa iaraha mifanampy iarahantsika mifanampy nagnadary zanaka atsika zany azafady koa izy koa bataillon izy azafady koa idy baravarana ke azafady madita nagnadary izy de sady fahofaranako miteniko ka zay le izy tandremo atsika mpitolo fotoram-panjakana be mialatsiny aminareo misy fa tsy resakady izy ty fananay appel nay raha ty fa mitady hevitra mitady avy ina tokony atao iazivana mosary ke zay nahitahita hevitra nandinika zay koa bon izy koa fa bababe tsy miraharaha bon mandeha babakely koa tsika izy koa mahasagnatreresaka hoe babakely koa tsy miraharaha koa ke efa tsy haiko fa izy eky zay ka atsika efa tsy hiditra tony hoe ino problème mpanakanto ino antony tonga hoe tsy sokafona mpanakanto andafy any ary tamin'ny finale teo tamin'ny stade dragon à Porto igny finale ny Chelsea sy Manchester igny ta Porto igny stade dragon 4,110 spectateurs
fa reny olo mipetraka tany io akamaroandreo eto tsy misotra fokotany tsisy karaha-pifidianana de gaga ianao tsisy karaha-pifidianana reny haindreo tsara zany ia za ty mambe miteny ty tsisy hoe mambe fa mambe artiste mpanakanto ty miteny ty contraire le taty ambadiky artiste mpanakanto maro be ty ny tena maro mifidy anao satria nani aty maro ataotsika hoe aty ataotsika hoe telo arivo mpanakanto ambadiky aty mampiresidentiel miaraka taminao eo mitelo de nahary telopolo ny fidy jiaby tsy aresin'isana mifidy anao tambadiky ataty lôjika nefa ndreo tsy mifidy akamaroandreo tao tsisy karaha fifidianana akamaroandreo zareo raha mianaraka anao na fotoana andeha tandreo vaky tsisy na misy fotoana reo tsy nareo tsy karaha fifidianana afaka mandeha mientena kay aboana kay zay karaha fifidiananareo misy oe tena hoe miaranareo za tsy misy sansy nareo tino fa le misansy nareo zany anjara sasany koa maray koa miaraka ampiza teknika amizay koa maray ampiza fa io fa fitenena zay le tandreny tandreny tsara zany tsara ny artiste mpambaly ary contraire che musique io lo fisique io che ma che musique Jeżeli ma kolei ma nakambacie, ma kolei malaje tudo, takie robi, spazio la spazio to mało. Na to ma tyle było, ja to robię, takie on no robi ma mogę to. Dużo tak się no da rena, się nie da. No tak to było na chyba artysta mały, i tak się nie mówi, mały. Mały, się ma para que para la nota de dar el tiempo que me veo de que para que mí para que me llegue a mí favorito la que la pena a ver si para casa para ir bueno para ver si a ver me para casar de todo no me la veo para a casar la veo a tema na pena que a mí el tema de ocupa a una que para esa chica también yo chica de organización de Luigi de grupo de organización de a la actividad de tener y internacional más de una malada que tiene que aquí y de que se hace una especie de que se hace una aliaría para mandar a mí mandar que y que para balmano no para el número in número para el número das sí tanto que se llama número mandar número para haga sí problem número que la naturaleza de que desde artista na mobiabi o que você vai na que está no ruane esta soldiera que para el ya tous les moyens sont bons applause ya bravo mandar justice peut-être atsika raha ty fa fampanampina ia ty solidarité politique en politique io solidarité zany tsy n'existe satria io en politique mango io solidarité n'existe pas il existe io karaha coalition d'égoïsme zay zany politique zay karaha zay ia reo mivorivory any hita tambatany reo mandeha androndrona raiky ary karaha tamisy tany Europe fanao taloha misy coalition puissance européenne contre l'empereur Napoléon karaha reo ohatra justice imagine zay anetsika ndraiky zany solidarité tsika fa hainareo ay atsika zany mireste avec les autres olo jiaby ty la mireste avec les autres zany pour se sauver soi-même karaha zay le izy mba manavo tegna ampitipitaza la mitambatra vato ia zay mitambatra me tongava tsika miaraka manentana izy koa fa tsy raha tsika mbola ho avy koa raha fa tsy mavoa tsy mahomby ty tsy naomby koa mampakelitsika reo tsy navy misy zavatra hafa koa fandamina hafa ataotsika koa teny sotra pesaka tsika jiaby korana azo atao maro ia tandremo tsisy rancune tandremo raha tena olo ke tanindrazana ke pre tanindrazana rehefa misy namana ambadika ana fa maro fikambanana association manaonao fanampina ankasitrano misotra betsaka andreo fa ninay ty mpanakanjo zay tsy mety tokony angatanay koa tsy ampy fitondram-panjakana amin'ny babanay izy koa fa babanay fa tsy miraraha azy tsy mirarahanay koa aloha zay mandeha babakely koa mangataka koa izay manantena fiara-miasa mankasitraka tompo sotra tsika jiaby izy izy ny président Marc Ravalomanana an'izay rehefa miteny loza mihitsy ny zavatra mahazo ny mpiray tanindrazana vokatry ny atao hoe tsy fahaiza mitantany ny mpitondra fanjakana
Betabe nareo mandefa afatra foy hoe somary ambany le feo a. Amin'ny famerenana rariva angambany aloha tena hoe mazava tsara anareo le feo fa olana ara teknika le izy. Ny technicien tsy fantatro variana ve ny sasany dia tsy mijery an'ilay avon'le feo fa misy technicien matory eo zany. Matory le feo tsy mifandanja tsara fa anjaran'ny technicien mijery an'izay. Tantely angaviana mba hijery an'izay. Fa matory le technicien tsika. Matory le olona memenina ao anatin'le izy ary miantso amin'ny antso atarby mihitsy. Tiako tenenina zany dia zao. Ho averiko kely le zavatra noresahany mambe teo a, fitiniko zany le izy amin'ny ankapobeny hoe inona le zavatra nataony antso no nataony. Efa nisy izy izy karazana fanairana nataonay, afatra nalefanay ho an'ny mpitondra fanjakana zay sokajianay ho rainay zany izy satria ny reninay dia Madagasikara ny tia no niteraka anay artiste Madagasikara. Fa ny rainay dia zay mpitondra fanjakana niza eo a dia rainay zay le mpitondra fanjakana. Ary rehefa marary zahay tsy misakafo, misy aretina mahazo zay tsy aretina amin'ny ara-batana fotsiny fa aretina ara-tsaina ihany koa, ara-moraly zany satria manana olana zay tsy misakafo, zay mpanakanto sahirana. Dia nanao antso, nalefanay tany amin'ny tompona raiky mpanjakana. Ny mpitondra fanjakana izy rehefa mitady anay dia mahay mandresy lahatra anay. Manontany mihitsy zany zay izy hoe aiza ny tale général Francis Turbo, aiza ny ministre Lalatina. Satria nareo izy aminay efa tsy sokajianay ho tade général tsony fa tale général any amin'ny Braonareo any angambonareo fa tsy tale général satria tsy misy na dia mba manontany anay hoe manahoana nareo ato. Mba manontany ny fahasalamanay hoe salama ve sa ahoana. Tsisy. Ka rehefa tsy mihaino anay izy nareo dia nivory zahay mpanakanto. Nivory zahay mpanakanto maromaro zay izy no nivory. Zahay izy mety manao any dingana zay ataonay fa mpanakanto hafa mety manana ny eritreriny amina dingana hafa zay eritreretiny ihany koa. Fa ty anay ty zany izy dia zay ny fantatray hoe ty no lalana hitanay fa anaovana le famana le olana misy anay. Dia nivory zahay. Dia andaontsika hiandry zay olazainy ny filoham-pirenena tamin'ny alahady alina zany. Rehefa niandry zay izy ka tonga le izy dia ohatran'ny raha manonaka izy lay fanambarany ny filohan'ny republika masakila zany. Ny ilany masaka fa ny ilany tsy masaka. Ka zay mpanakanto izy nahazo an'le tsy masaka satria maninona? Ny mpitatra izy nahazo famanan'olana hoe mahazo miverina mitatra. Fa zay mpanakanto tsy nahazo na nandrify anay manoloana an'izay. Zay nefa izy moa sary noana zahay. Dia rehefa nahita an'iny zany dia andaontsika zany hitady lalana hafa indray satria efa nanao ny ezaka rehetra tsika nakany amin'ilay mpitondra fanjakana. Lay raitsika, lay babanay izy lay raitsika. Fa tsy mihaino antsika izy dia andaontsika ho any amin'ny ray kely, babakely. Aminay izy ny atao hoe babakely dia ny mpanohitra. Ny mpanohitra tsy akanavaka eto amin'ny firenena zany dia babakelynay zay, ray kelynay zay. Dia hitodika any zay rehefa tsy miraranay ny rainay. Dia hitodika any aminareo zay izy nareo mpanohitra. Ka mamaliny antsonay nareo fa noany zahay. Jereo zahay. Efa misy karazana fandaminana nataonay fa raisinay tanandroa zay hoentinareo miandry anareo zay satria ny mpanakanto eto Antananarivo izy dia mizara roa. Ny ray anitosy dia ny ray aty Ambohipo. Zay aloha zany izy ny fandaminanay. Ka zay hoentinareo foana izy io anampinareo arena avary raika pokary. Dia raisinay tanandroa dia zahay efa manana fandaminana mikasika an'izany. Dia teneno zahay atsoy zahay dia teneno hoe inona ny azonareo atao anay fa noana zahay androany. Tsy misy miraharaha zay androany. Sahirana zay androany. Tsisy idiran-dresaka politika zany izy so dia hoe isy valifaty raha pitsy afaka pitso izy fa ity ny lalana hitanay hoe ny lalana rehetra dia azo atao. Ary napetra moa zany hoe ianareo le tsy miraharaha an'le kely sy bitika io izy tsisy olona mahavita tena fa ilainao foana ny mifanampy na dia kely ary zay. Amin'ny ankapobeny zany dia nanao karazana fivoriana fandamina zareo hitodika aty amin'ny fanoherana rehefa tsy nenony fanjakana. Nitodika amin'ny filohan'ny fanoherana président Marc Ravalomanana zay napetrany hoe babakely. Satria ivelan'ny fanjakana satria ny babakely izy dia dada ivelan'ny trano. Ny ao anaty trano dia mitondra fanjakana, ny mpitondra amin'izao fotoana izao tsy akanavaka fa ny amin'ny faratapony ka hatraty amin'ny farany ambany.
Ny velan'izay izy dia ny mpanohitra isan'ambaratongany avy any amin'ny faratapony koa ka hatraty amin'ny farambany tsy akanavaka be mitodika any aminareo indray zahay ozy any aminareo any amin'ny fanoherana hijery anay mpanakanto fa noana zay androany na vary raika poka ary nentinareo dia raisinay tanandro miandry anareo zahay amin'ny akapobeany a zay lay antso nataon'le mpanohitra le mpanakanto zay mambe moa ny solotena ny teny azy teo fa antso teraka avy amin'le fivoriana no namoaka an'izay hoe andao ary tsika anao antso any amin'ny fanoherana hitodika any amin'ny fanoherana tsy fotoana amin'ny fandatsahana ntsony zao izy hoe aka nareo te hifidy an'le 13 nareo te hanoana an'le 13 fa efa voa izy zany androany dia mitodika amin'ny ray aman-dreny rehetra izy fa tsy fotoana an'izany ntsony zao izy efa zay zany matsiaro voa zany ny mpanakanto androany diverenantsika ilay zavatra nambarantsika tato anatin'ny ty miara-manonjy ity hoe zay ngeny tsy hanaovanaovana foana n'ilay hoe confinement zay ny nahatonga anay miteny hoe ataovy ary ny confinement raha sahy anareo satria misy fiatraika anio fa rehefa anao an'le confinement voamaly any teny zany rehefa anao confinement zany angenao confinement total dia dika an'izay a misy ny zavatra entinao miantsehatra amanao an'le olona ny olona mifanandrify amin'izay satria tsy miasa le olona ahidinao le toerana ahiboko ny olona noho izany a tsy maintsy manome zavatra manentsina an'le bangy ianao dia ho an'ny marivo salosana pomba le fanjakana moa dia hoe nareo angereny miteny hoe tsy mety ny confinement zao indray ho vahana le izy tsy mety na zao satria le confinement ataonareo tsy mety ny antony tsy misy fanapahan-kevitra mameno mibanga hoetin'le fitondram-panjakana satria rehefa akatsonao fari-piainan'le olona dia omenao vahaolana sazan'izany ka rehefa tsy hoentinao zay io izy androany a hitantsika ny fiatraikany efa nytenitsika tetiny nampitondra etimody ny filoham-pirenena hoe asa tena faratapony amin'ny sokajinasa eto Madagasikara nefa marary androany alefanao chômage technique ny mpiasan'ny air Madagasikara efa zava-doza zany inona koa androany zavatra mitranga koa miantso vonjy le mpanakanto anohina ny antso ny mpanakanto tsika ary eto dia atefa any amin'ny filohan'ny fanoherana Président Marc Ravalomanana zay antso nataon'ny mpanakanto zay hoe zay hoentinareo na vary raika poka mila mivondrona ny fanoherana ao anatin'izany mijery an'izay voatsirambon'ny tanana ho an'ny reto namantsika mpanakanto reto tsy avahana tsy soritana fa zay voangon'ny mpanohitra atolotsika n'le mpanakanto na inona io ohatra zay koa tsika ato anatin'ny ty miara-manonjy ity voateo a alohan'ny anomboka ty fandarana ty no nisaotra ny dingana sy ny ezaka ary ny valikafatra ny entinareo mpanaraka amin'ny fandarana hoe akasitrahana fa dia miara-mientana rehefa nanao antso anankiray zay dia mamalinareo dia ohatra ny tsy fantatro fa fifanijona ve za tsy niara-nivory tamin'ireo mpanakanto reo a ny solombavam-boaka namana rehetra ato anatin'ny ty miara-manonjy ity tsy niara-nivory tamin'ireo mpanakanto reo a ny mpanentana rehetra ato tsy niara-nivory tamin'ireo mpanakanto reo a fa ohatra ny hoe fifandrifian-javatra tsika nametraka an'izay hoe tokony isin'ny fanomezan-tanana sy tolo-tanan'izay tonga ty olona ny mpanakanto ity dia ozy tsika hoe satria ianareo efa nandefa sosikevitra nakaty aminay amin'ny miara-manonja hoe anokatra konty tsika ahafahantsika manao an'izany fifanomezan-tanana zany dia miangavy atsika tanandroa ho an'ny mpakafy ny miara-manonja indray zany tsika eto hoe ndao tsika anao tolo-tanana ho an'ny mpanakanto zay voatsirambon'ny tananareo tsy maninona tsy taritsika sady misy mieritreritra ka le fanjakana nke zao hiazakazaka satria teneninareo tamin'ny miara-manonja le izy dia andeha hazakazaka amin'ny fanjakana anao zany efa tara foana izy raha zao izy vao hoany taitry n'olona tsy mbo taitra izy taitra rery any izy dia makitakotra tsy mampaninona zany fa zao ny atsika tsy mauvaise foi fa bonne foi manao fandaminany tsika miara-manonja raisitsika atanandroa daholy a zay voatsirambon'ny tananareo ho anapitsika amin'ny mpanakanto malagasy efa mazava fa hoe
misy ny adresy nomeny zareo anaterantsika an'izany rehefa voangotsika hoe reto ary ny avy amin'ny mpiondana miara-manonja ho atsika rehetra zay mpanaraka nyity fandarana ity makafy nyity fandarana ity dia miantso tolotanana avy amintsika ho an'ny mpanakato aza mietreritra ianao fa mety hoe ariary zato no entinao na 50 tis ianao kely loatra zany anjarako zany fa raha misy ray alitsika manao an'izay a be da be zany anjaranao zany efa mazava ny teny mambe teo hoe navary raika pokary dia raisina entanandroa noho izany alamitsika zay organizetsika zay dia ataotsika mangarahara ny fampitana an'izany any amin'ireo namana mpanakanto reo hoe reto ary ny voatsirambon'ny miara-manonja tao anatiny zay antso nataonareo zay a miampy ny an'ny fanoerana ho valin'ny fangatahanareo sy ny antsoantsonareo makasitraka anareo zay mpanaraka nyity fandarana ty ka manohina an'izany antso ataona izany fa ho voninahitry ny kanto malagasa ary atonga ny tompona ndraikitra eto amin'ity fireneny ity tazona ny teny nomeny ary tsy hanaonao foana tsony amin'ny manaraka fa mba ho anatra zany a farasanatry mivava re ka ny mpanakantotsika no varalila ny firenena mihitsy koa nefa varalila vokatra zany efa miteny foana tsika fa reo mpitondra reo nge manetsy tadiny reo mpitondra reo nge hoa tsy mahatsapa ny zavatra iainan'le vahoaky mitondra ny fananarana foana tsika tato anatin'ity fandarana ity fa zao mbola zavatra hafa mahavarinan'le mpitondra ny mbola isehoseho ivelany mahavarinan'le mpitondra fa tsy hitsabo ny aretina marary anao marina ny teny mambe teo hoe mety hisy teny izy hoe fangahy anareo mpanakanto rery ny sahirana am'izao zavatra mitranga zao ekeny zany fa zao kosa symbole amin'ny fizotrany raharam-pirenena zany mpanakanto zany nataotsika isan'ny olona tsongon'olom-boly atao amin'ny firenena ny artiste matomanana ny toerana sahaza azy andanitsika mondro kely ny mandeha mijery an'ireny fa tsika nge rehefa mijery ny zavatra ataon'ny mpanakanto tsy hoe andeha tanapolo makany fa mitondra mihitsy tsika hoe zao saram-pidiranao dia zay tsika vao miditra ao mijery ary makafy noho izany a raha reny olona zay eritreretintsika fa mivoy ny kolotsaina mamalagasy atsika mampiseho ny kanto eto amin'ity firenena ity mamaly faly atsika any amin'ny sorosorotsaintsika samihafa any no varalila noho ny fiatraikan'ny fanapa-kevitra raisy ny mpitondra tsy mifandraika amin'ilay ataontsika hoe filany tsirairay sy mifampanantenana zay tsy nisy araky ny tokony izy dia hoy tsika hoe marary le firenena efa nisy tao anatina fanambarana nataon'ny mpitondra zany hoe ho alamitsika ny fahafahanareo manao fampisehoana dia asiana elanelana dia alefa zany dia miresaka amin'ny ministre seraserinareo aizy zao zany tsy azo atao mamory olona mihoatra ny zato le filoham-pirenena ry amajanga mba isa hoe raha zato fotsiny ny olona nataony nanatrika azy teo le mpanakanto nefa etsy marary nisy mihitsy aza nefa nanao organisation dia najanon'le préfet amina toerana anankiray hoe tsy azo atao io fampisehoana io nefa efa engagé daholo ny fandaniana rehetrarehetra miemotra le mpanakanto mody amin'ny atezerana mihitsy dia misy mmpanakanto lasa sokajiana hoe varalila satria nasana motsipotsitra ny marary anazy tamin'izany ankalain'ny mpitondra sa vao nijery zao oviana tamin'ny maraina angamba iny nijery publication ny Elidio marary le mpanakanto matoa manao an'izany hoe ny anao mihoatra ny zato ny olona feranao zato manahirana anao nge zany hoe mieritreritra mpanakanto manao zavatra ngeza be nefa dia voafetra ny olona afaka mijery anazy nisy hetsika nataony dama ndre mandeha fa anatina toerana voafetra zany dama zany hoe dia eritreretinao hoe olona njatony fotsiny tokony hijery an'izany fa zay le fepetrapetraka ao dia miforotra ao anatin'izay na misy zavatra tiany atao goavana azy atao firenena etiko itenenina amintsika hoe ny tsy fahaizanareo mandrindra ny fitantanana n'ilay valana retina
no miteraka amin'ny fahasahiranan'ny fokon'olona ary tsy fahaizanareo ny tsinjara araka ny tokony ho izy ny fanampiana izay voarain'ny Madagasikara no miteraka ny fahasahiranan'ny fokon'olona androany fa raha hainareo ny tsinjaran'izany tsy sahirana ohatr'izao tsika marary ty fireneny ty ary tapaka sy namana raha zay ny azo iresahana azy sainginareo mpitondra mbola miaina malalaka mbola afaka manao zay tianareo atao dia tsy tsapanareo zany fa mbola ny eriteritrareo sy ny fidedahanareo no mahatonga anareo andray fanapa-kevitra fa tsy noho ny filaniny isam-batan'olona vao ndresaka tamin'olona tonga avy any Ambatondrazaka tamin'ny Fakomaly avy any am-pitandrefana mihitsy dia nanontany manahoana ny fandidina amin'ny vary eo voadidy ve le vary dia izy hoe mbola be da be no mitady ho refina ny vary amintsika miteny zao no ninona satria izay le fanapa-kevitra reo mpitondra tsy ampidinina ty mpandidy vary avy any akaratra sy vaky nadina fa sao dia mitondra retina makatsy makary fa le mosary manambana anao vokatra ilay tsy fahavitana n'ilay asa le fahasahiranan'le mpamboly tonga eo amin'ny etapy farany mihitsy vao mijaly mahita mpandidy vary tsy ao anatin'ny sain'ny mpitondra zany fa ny mpitondra dia hoe aka izy tsy nanomena fahafana dia aseho eny anao hoe zany ragova e zany zao e zany manapa-keto tsy azo atao an'izao tsy azo atao ry tsy azo atao itsy tsara iny tantarinareo raha pitso raha afaka pitso amin'ny teny anareo ary zay nanamafisako teto maly hoe kely angesisa nananareo azy monsieur le président efa ny olona avy ao aminao mihitsy tia ny marary mazava be ny teny mambe teo le milaza fa akaiky anao reo mihitsy ozy ny tsy mifidy anao fa le olona nanoana anao androany manontany tena amin'ny fanapa-kevitra zay raisinao satria nametraka fanantenana taminao hoe ianao ny toanana mba hatsaratsara ny fari-piainany rapitso ka anjinona ny teo fahasahiranana no iainany androany mijaly mila fahasahinany reny teny ataony mambe reny satria maninona tsy ny olona rehetra no afaka hiteny hoe mahantra tsy misakafo mosary tsy ny olona rehetra ny afaka hiteny an'izany tsika malagasy io manko saripady amintsika mihitsy zany hoe henatra sy voninahitra zany zany manetry tena zany efa tena any amin'ny tsy fidiny satria manina ianao iandavanandro dia mpanakanto tsongon'olom-bola ao anatin'ny fiarahamonina reny ange mpanakanto e reny artista enjany reny ny olo malaza rehefa hita dia andao mbanao selfie nao mba iarahaka sary ay le olona iarahaka sary aminao ty mosary raha hitanao ivelany dia mipozy mivoaky ny trano fa sahirana ao ambadika ao satria manina tsisy pia fa io ny sehatra anankiray nasana maky mba tsilana n'ilay problème ny sehatry ny kanto zany manana fahasahina mambe teny aloha raha nga hitenenako anazy aloha zany hiteny eo masiny voaka malagasy fa mosary tsika sarotra miteny an'izany io ohatra ny hoe raha mahita mpiasa-panjakana ianao lasa mangataka eny amin'ny arabe sarotra ny anao an'izany fa tena tereniny akory atao tsy afa manoatra izy matoa manao an'izany tsy afa manoatra androany ve mpanakantotsika eto Madagasikara ndia hamelatra tanana hoe vonjeonareo zay tena efa mikrosifahana mihitsy le firenena dikan'izany fa le mpitondra tsy miasa saina amin'izany fa mbola hoe ndao any mahajangy hitokana zavatra tsy fantatry inona eny amin'ny boro ny ty efa hitady hitsipaka dia tsy fantatry zao ny ataonareo zany zao satria nandeha atao miara-manonjy ty tehatra ty
nandeha eto le resaka dia azakazaka amin'izay zany zao andeha hitady an'ilay mpanakanto aiza dao indray ilay mpanakanto teneny lesy le rifa tsy mety iny nataony iny e ifanapepopepo indray zany zao le tale généraly andeha hanapepo an'ilay artiste tena tsy mety zalany ataonareo fa maninana lefa narany miara-manonja le izy nazava ny teniny teo hoe tous les moyens sont bons satria efa mosary izy androany anao nandrasana tsy namaly zay zava-misy dia iny am'izay nareo viazakazaka anao etsika ho amin'ny mpanakanto mihitsy zay atao fanjakana fa satria fantenena teto amin'ny miara-manonjaka matsiary tena mibridana am'izay le mpitondra fanjakana androany rehefa tonga ato anatin'ny ty sehatra ty fa zay dia mamaly hoe ty dia toerana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy hakanavaka akariny eto daholo ny olana rehetra mba hahatonga saina mpitondra anao no manandrify anazy ianao nge nomen'olona le fahefana tsy hoentinao hidedaka eran'ny Madagasikara fa hanompo vahoaka hijery ny manahira anazy fa tsy hidedaka mombanao saingy avadika reo le izy ny fahazahoanareo an'le fahefana dia eritreretinareo hoe noho ny volanareo nazahoanareo le fahefana ka zay tianareo ataony ataonareo nanapatra fahefanareo nanao inonareo dia zay tianareo ny ataonareo ny mpiaradia aminareo koa moa dia ohatra izany ka amaranako an'izay resaka zay tsindriko lay teny teo hoe izahay eto amin'ny miara-manonja ny aty amin'ny fanoherana dia hanohina ny antsonareo mpanakanto efa nalefa moa teo ny antso any mpiondana miara-manonja efa misy ny mamaly dia isorana hoaniny eo amin'ny fanoherana dia nalefatsika ny antso any amin'ny filohan'ny mpanohitra ny président Marc Ravalomanana mba hisiny ny organisation mikasika an'izay dia ifandray amin'ireo mpanakanto ireo tsika andaminana an'izany fa tsy antso any efitra ny nataonareo fa mbola misy mpiray-tanindrazana afaka mifampitsinjo aminareo eto fa mifandraiky amin'izay nefa etsekilan'izany iresaka n'le mpitondra fanjakana dia ozy aho hoe mbola be loatra le zavatra mahavarina anareo sy lahara-pamiaina aminareo androany tsy mbola le jalin'le vahoaka ny lahara-pamiaina amin'ity mpitondra fanjakana ity fa mbola le sehoseho ivelany miresaka toe-karena foana tsika eto matetika eto amin'ity fandarana ity dia angamba meko ohatra anankiray tena mivaingana tsara tsika mpanaraka n'ilay fandarana miara-manonja hoe fa maninona moa tsika no miresaka toe-karena mba ahafahan'ny malagasy tsiraray mahatsapa hoe inona ny atao hoe fampandrosoana mifototra amin'inona zany mala dia ny teny an'izay hoe ny teti-bola zay atokantsika amin'ny asa famokarana dia kely ny mpitondra fanjakana indrindra fa le filohan'ny repoblika dia varina mitantara amintsika hoe nanangana CSB2 zay ary nanangana sekolo ohatr'izao zay atsy nanao an'izao zay atsy fotodrafitrasa io teneny koa fa aleo meko atsika le tena ohatra velona ahafahantsika mitsara hoe inona kay le zavatra takiny lay filany lay vahoaka ary tokony ho ataony ny mpitondra lahara-pamiaina ary zay mahatonga ny mpiara-mombonantoka amintsika amiteny hoe tsy hain'ny mpitondra fanjakana ozy ny mamaritra ny lahara-pamiaina lay tena mitodika any amin'ny vahoaka zany le tenentsika io zao ny antony le mpitondra fanjakana ohatra ny hoe isany enjeny hoe nisy zavatra folo ny tokanana dia dikan'izay zany hoe manao izy mijery anao izy fa reto zavatra anankiroa reto resahako mialatsiny efa somary ohatra ny rasy le ohatra raisiko fa azotsika mazava izy zany rehefa ty ohatra ty misy ataontsika hoe mpandraraha anankiray hoe za dia hanangana fotodrafitrasa eto amin'ity tanàna anankiray ty na ataontsika hoe be ny tanàna anankiray zany dia hanangana fotodrafitrasa eto amin'ity communako ty dia ina le ataony le be ny tanàna anankiray nanangana izy machine fitotom-bary anankitelo anatin'ny commune machine fitotom-bary anankitelo ao anatin'le commune misy anazy
dia ozy izy ny mpijery zany hoe machine fitotombary anankitelo fotsiny ve vitanao fa le bentanana anankiray a nanangana izy toeram-pivoahana sy toeram-pidiovana zany hoe sady nasiny WC no nasiny dosy io zany natsangany hoe WC publique miampy dosy ao anatiny nataony miisa 50 an'le commune dia ozy izy tsika io dia maimaipoana ny ampiasantsika an'io satria mila madio ny tanàna dia reo ny foto-drafitrasana tsanga tao anatin'le vola azony le anankiray a machine fitotombary no natsangany atao hoe mitovy ny vola azon'ireo commune anankiroa reo ohatra 50 millions d'ariary ohatra zay tenenjika dia samy nandaniny anazy inona amin'izay le tiako atongavany ilay maire nanangana n'ilay machine fitotombary dia mampiodina zavatra famokarana ao anatiny io misy olona miasa ao misy produit ahodina ao lasa misy vary fotsy ao misy akofa ao misy apombo voaka avy ao amin'iny a mihodina iny miteraka vola zany le izy miteraka asa le izy satria andorana briky ny akofa amena ny kosony sy ny bibifiopy ny apombo ny vary mazava ho azy makany amintsika dia ohatran'izay ny fiodina misy fandaniana jiro ao a mihodina koa ny volan-jirama fa le ray ny olona voky sakafo rehetrarehetra ny makao manary mavesatra ny olona maloto ny tsikoko avy any no makao manala ny mavesatra sy madikidika ny fiainana inona zavatra hodiny iny tsisy ka na ataonao be da be ary dia hoe akana vita WC 3 izy nitokanana daholo io fa tsy mitondra ninina ho an'le firenena fitia machine anankitelo ny vitany fa ny zavatra hoentin'izay mampiditra arena ho an'ny isam-batan'olona manala ny fahasahiranan'le olona raha tokony andeha any amin'ny 20 kilometatra izy misy fitotombary eo akaikikaiky misy fitotombary miena ny sarany itaterany an'le vary totoana mety raha betsabetsaka le misy fanana betabe ny zavatra vahany zany mampiroborobo ny fiopiny satria misy apompo tonga eo aminy mahamora ny fandorana amin'ny briky satria mety tsy lavitra tsy ny itaterana ny akofa zany rehetrarehetra zany a hitan'le anankiray fa le ray raha antsika malala inona ny makao zay ny ataony ty mpitondra fanjakana ty le zavatra tsy mampiodina n'ilay fiarin'ny isam-batan'olona fa ny isany no isainy zay ny mamaika azy naka ohatra anareo hoe ho vitangeo io kanja mamasina io e fa rehefa vita io ny fanadiovana an'io ny rano mandeha ao ny herinaratra miasa ao ny abeny zay lasa mihitatra ny fanadiovana an'izany raha nampiasa olona telo anao mety lasa olona 10 iza ny antsoroka an'izany teti-bola veza ny antsoroana an'izany tsisy miteny mihitsy hoe ratsy le izy tsara fa ny fikojakojana an'io isam-bolana mamoaka ohatrinona ny sampandrarahaninona iandraikitra an'izay ny ministère fanatanjahantena ve ny commune urbaine Antananarivo ve zay ho tompon'le foto-drafitrasa fa matafiditra vola mifandanja amin'izay ve io kianjo io isam-bolana zay le tena antsika hoe inona kay ny zavatra miteraka arena ho an'ny isam-batan'olona tokony ho lahara-pahamehana amin'le fitondram-panjakana no fananganana an'le foto-drafitrasa zay ny tsy hainy ty mpitondro ty dia tsy gaky tsika zavatra mandany vola ny atao fa tsy ny zavatra mampidibola zavatra tsy mampiodina ny arena ho an'ny isam-batan'olona vita be ny foto-drafitrasa miteraka ao arena ho an'ny isam-batan'olona fa tsy hoe amin'le manao anazy iny any misy vola mihitra hoe ka mampiasa olona 500 ange io e dia vita le foto-drafitrasa dia makaiza le olona 500 fa ny zavatra tadiavintsika dia hoe natsangana mihitsy le foto-drafitrasa io foto-drafitrasa io mihitsy no mampiasa olona 10 ohatra serana mpiara-manidina ny vato zay nataon'ny rajonary mampianina vita tsitokana amin'ny fanjakana io mampiasa olona 4 io inona daholo ny sehatrasa mihodina ao anatiny io
alefa sy lavitra le fijery maika izy tokana mamasina fa tsy rra iny le zavatra tokony ampidi-bola ary le zavatra tokony hanala fahasahiranana sy mampiteraka asa tsy tsapany zany ny azy le kanja le andeha iodikodina eo sy le ny amin'izany le idedaka eo iny mamaika anazy hoe ty za ty merci président zay le atao hoe le mitondra mihitsy ny tsainareo zao tsika zao maheno avy any an-tanandrano ndray io hoe ho samborina lay mpandova samborina mpitandro filaminana le mpandova satria misy telma be matanjaka misy asina niriji matanjaka be ao ka elingelenareo amin'ny akany an'le 30 hektara anareo dia ho avy izy amin'ny malava tanana azy any am-posy ny fanjakany dia ho samborina nareo io olona ho samborina io tamin'ny herinandro lasa mpamily fiara le ranamana zay le teneniko anareo hoe toe-tsain'ireo olona reo enjana dia hoe omena an'le zopirenena nefa ianao hitsakitsahany ataony mirehatra mihitsy tomponantoka zay manomeny zopirenena io an'ireo tena tomponantoka mitantara eto ny sombam-boaka zay mandany an'io mandalo manko izy zao androany miditra la dinika eo amin'ny teny mera-pirenena science plenaire tokony tamin'ny 7 teo inona tiako tenena mpamily le ranamana dia ranamana io zany manao sisa moa ny olona tsy manao Facebook dia menimenina an'io fanjakazakana atao amin'ny tany io dia le namana mpamily io mpamily fa mitondra fiara ampiasainy ny telma dia inona nataony deba ny telma zay asina ny rijiny ao ambadika esoro izy io fa tsy tia karana esoro fa tsy tia karana tsy hoe nisy faute nataon'le olona zany amin'le asa ataony ao fa hoe satria zany maneho ny heviny fa izy le mpandova ary dia esoro fa tsy tia karana ary tsy nionina amin'izay izy fa androany ampisamboriny ndray tena hoentinareo makaizy ty firenena ty sa atao mihitsy zay atezitra n'le vahoaka malagasy ve ho feny mihitsy le kapoaka fa mbola tsy feny tsara manao fampitahana zao tsika ny zavatra nisy tany a Fort Dauphin nisy mpangalatra tratra niara-ny fitsaram-bahoaka tany a Fort Dauphin tsisy fanambarana nataony mpitondra fanjakana ny ministry ny fitsarana tsy ny teny nefa fitsaram-bahoaka zany tsisy zany tany Fort Dauphin io tranga fa te tsy hitosy nananao foana mpitandro filaminana hatramin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement manao fanambarana rehefa mpitandro filaminana zany izy io dia fantatrareo hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena dia manao fanambarana nareo fa le fitsaram-bahoaka rehefa vahoaka samy vahoaka zany no mifampitsara ary ohatra zavatra tsy misy zany ao amin'ny mpitondra tsisy fanambarana nataony ny mpitondra fanjakana na ny gouvernement tsisy nefa le gasy mifamono manao fitsaram-bahoaka am'izao mosary miazo ny tsirairay zao noana le olona le fanapa-kevitra raisinareo manona an'le vahoaka dia aveo le vahoaka mbola mifamono ohatrany tsy misy zany aiza moa ny normal be le mpanakanto raha teny hoe tsy mirarahanay le rainay ohatrany tsy misy zany aminareo fa natao an'izy nareo ho ampitandro filaminana ihany rehefa mpitandro filaminana izy dia mihetsika nareo fa sao dia mivadika aminareo mpitandro filaminana sao dia lasa tsy ho tianareo le mpitandro filaminana satria fantareo zay sisa mitazona anareo fanjakana fa tadidio fa mpitandro filaminana zana-bahoaka avy amin'ny vahoaka io dia mieritrereta sy mandiny mala efa nampieritreritra anareo mpitondra fanjakana hoe dinio tsara ny zavatra ataonareo androany fa kely sisa nananareo anazy misasaka ane mandahanareo sao sanatria la
rapitso rafaka pitso tsy manozona ary tsy mirary ratsy ianareo fa ho takin'le vahoaka aminareo ny zavatra ataonareo androany. Mieritreretan tsara mihitsy a mandiny lalina mbola apiko le izy hoe io mpiara-momby nantoka amintsika io aza refesinareo fa mafy reo tsy ianareo zao mihitsy no avita andrefy ny mpiara-momby nantoka amintsika. Natanjaky nareo tonga teo amin'ny fitonana tamin'ny 24 fa tsy voarefinareo zareo. Androany tsika misasaka amin'ny mandahanareo fa dia eritreritrinareo fa arefy andreo anaovana azafady ialana tsiny aminareo mihitsy fa tsy voarefinareo reo fa mieritrereta dia mandiny lalina. Fa mora ny miteny hoe andao hifanome tanana ok zay mifandranitana fa izaka izao mandrangitra iza mandrangitra ny aty amin'ny fanoherana zay tsy rarahinareo kory ny fisiny ve mpanakanto ary moa ny araka taminareo tsy rarahinareo ny fisiny maika fa ny olona manohitra nareo ke mieritreritra mihitsy tsisy mpanohitra eto e fa olona fahavalonareo misy aminareo ny tim ny SVM sy zay miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana rehetra ao anatin'ny RMDM dia fahavalo zany aminareo ty miara-manonjy ty aminareo dia fahavalo ty fa tsy hoe mpanohitra nge takiny lalam-pandrenana ny fisiny fa aminareo reo tsisy fa fahavalo fa nareo mbola amorona mpanohitra mety aminareo hoe ty ny mpanohitra mety aminay zay tsy teny marary anay fa tenenay hoe anaranay dossier anao reo vao miteny mahery anao dia zay ny mpanohitra tadiavanareo zay olona tsy asa hitenenareo mafy na miteny kely androany dia rapitsindray manasoaso kely zay ny mpanohitra tianareo anohitra anareo ary zay ny namorona anareo ny lalàna Brunel iny tsy le mpanohitra tena mpanohitra fa sarisarina mpanohitra nomena fahefana eo anivony teny miara-pirenena tsy nataonareo an'ny timiny ary zay dia miteny tiako Madagasikara mihitsy ao anatin'izany hoe aza mieritreritra fa io fitondram-panjakana io dia mametraka atsika ho mpanohitra tsia fahavalo ny sokajiany mpitondra fanjakana eo atsika hoe fahavalony ka iny lalàna zay nataony iny tsy ho atsika mpanohitra tsy ho atsika le sokajiany ho fahavalo fa ho an'le mpanohitra mety aminy efa nomeko ohatra teto maly hoe ny GPR zao no volavolainy ho lasa mpanohitra eo anivony ateny miara-pirenena dia ny filohan'ny GPR zany ny ataon'ny filohan'ny mpanohitra zay nateny ko teo hoe Masoava honorable mila vonjy sy zay ny mety aminy androany olona tsy asaky tena hanitsinitsy anazy raha ohatra hitany ohatra tsy dia mety loatra le mikimaky amin'le GPR mety atsony tampoka indray ny honorable Rolaratsiraka hoe ao ity miteny foana ty matetika izy laza ty fa tsy mpanohitra anahy dia iny ataony eo fa tsy ho timma mihitsy satria hainy hoe raha ny timma ny manohitra azy dia mipetraka ny atao hoe fanoherana malala fomba fa tsy mety aminy zany fa zany tim zany zany RMDM zany fahavalo zany any ivelany mbola misy sokazy te tia ny mpitondra ato ny mpanohitra aty amin'ny faransisiny aty ry fahavalo ny RMDM io zahay tsy hamita tena aminareo satria hainay loatra nareo satria efa fantatray hoe inona ny tianareo atongavana vitan'izao mpitondra fanjakana zao ny mamorona mpanohitra ho anazy mba hahafahany misy style iteny izy zao amin'ny olona rehetrarehetra hitanareo fa misy mpanohitra ao amin'ny ateny miara-pirenena efa misy mpanohitra zany anteny miaran'do olona tsy nisy mpanohitra na dia ray ary ny latsaka ao lazay ny fa misy toeran'ny mpanohitra filoha lefitry ny mpanohitra ozy apetrany ao dia zany zao no apetrany eo nefa tsy misy na dia ray taty amin'ny fanoherana nandray anjara tamin'le fifidianana fantan'izany fa barabarain'le izy hoe tsy nareo le ataona hoe mpanohitra fa manana ny atao hoe mpanohitra aminy izy zay ny nametrahany an'iny aty ny toeran'le mpanohitra efa manana ny atao hoe mpanohitra aminy izao fitondram-panjakana zao fa tsy le tena mpanohitra arabaky teny
zay ny tiany atongavana mampalahelo le raha fa atahoana moa fa zay ny zaka mokondohany fa mety dia zay ny ataony mialohan'ny amaranako ny anjarako a ho avy eto re namana andiby dia anome karazana taremarika vitsivitsy a ho atsika indray a amin'ny lalan'ny lafiny ara-toekarena maly nanome an'ilay fampidiram-bola mpanjakana dia misy guide kely hoentiko anareo satria efa nitenteto jereo a le bulletin ny banque foibe amin'ny Madagasikara volana décembre 2020 ao le tatitra rehetrarehetra mikasika an'ilay resaka taremarika hoentitsika dia mikasika an'ilay fampidiram-bola mpanjakana dia mandeha nareo ao amin'ny pejy faharoa amin'ny telopolo dia hitanareo amin'ny pejy faharoa amin'ny telopolo ny bulletin BFM banque foibe Madagasikara taona 2024 a dia ampitahina amin'ny pejy faharoa amin'ny telopolo ny bulletin ny banque foibe Madagasikara 2024 pejy faharoa amin'ny telopolo a dia ao le izy avoakany ao ny fitambaran'ny fampidiram-bola mpanjakana ny recette zany hitantsika ao a ao daholo izy zany miaraka amin'ny don dia ny resaka recette fiscale sy non fiscale misoratra ao daholo io fa omeko ihany le izy zany fa mba ahafahanareo manamarina zay dia hitanareo le fahasamihafana amin'ilay 2024 sy le 2024 hoe niena tokoa zany manamarina le zavatra tenentsika eto fa raha mijeritsika ny fampidiram-bola tao anatin'ny kitapo-bola mpanjakana ny taona 2024 a dia natafiditsika hatrany amin'ny 2,9 miliara ariary 6,352 milliards d'ariary ny fampidiram-bolantsika tamin'ny 2024 tao anatin'ny kitapo-bola mpanjakana ny 2024 a dia teo zany namarana an'le namaraparana ny fitondrana tao anatin'ny fampidiram-bola ny fitondrana Era-Jona Mampianina 7,345 milliards d'ariary 5,707 miliara ariary fa ny 2024 tompoko dia niena 9,705 miliara ariary 5,926 milliards d'ariary ny volaniditra tamin'ny taona 2024 zany raha ampitahina tamin'ny 2024 a dia nisy fienany 1,419 milliards d'ariary ny volana ampidiritsika ao anatin'ny kitapo-bola mpanjakana noho izany a raha ohatra ka olona anao vina amina fienam-bola 1,000 milliards mabetsaka zany a 1,400 milliards ariary eto ny resaka fa tsy FMZ a ariary io 1,419 milliards d'ariary any amin'ny 7,000 milliards mahery any zany raha FMZ zay ny banga ao anatin'ny kitapo-bola mpanjakana anao dia teti-bolantsika raiky amin'ny 2024 mieritseritra ilay ministre Richard Lepopman hoe anao dingana lehibe tsika marina fa ny président Marc Ravalomanana ny teny an'izany hoe sahia manao dingana lehibe fa izy kosa tsy niteny hoe sahia mitsambiky mikipy fa ny anareo a tsy dingana lehibe ny ataonareo fa mitsambiky mikipy mihitsy nareo dia normal raha ohatra ka kenditsika tsisy zavatra azonareo atao eo amin'ny fametrahana foto-drafitrasa ny fametrahana ny tetikasa hampiroborobo ny fiarikarena ny isam-batan'olona za eto dia mitsodrano ny mpandraraha eo anivon'ny tontolon'ny fizahantany fa raha ny tenin'ny tale général ny etra zay a mangidy zay hoe tsy azo eritreretina korozy ny anafoanana ny etra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany io tsy miteny hoe tsy azo eritreretina ny jerena tetika na fa ny mieritreritra mihitsy izy ny tsy azo ny saina tao korozy ny eritreritra tsy mba hoe le mbola anao an'le dingana fa na mieritreritra zany dia tsy azo atao anafoanana ny etra ny mpandraraha eo amin'ny sehatry fizahantany zay tsy niasa tao anatin'ny fepotona lava noho ny fepetra zay raisin'le fanjakana dia ianao fa zany tsy afaka hieritreritra tsy mbola hoe manatanteraka akory na hoe mitady hevitra fa ny mieritreritra dia efa tsy azo ny saina atao ny mieritreritra zay mahereza menanareo mpandraraha amin'ny fizahantany mahereza fa mafy zany
maly moa zany ny raisin'ny ministry ny fitateranareo avy ao amin'ny kompania ny sehatra nabaka fitaterana bakabaka rehetrarehetra fa eto tsika dia mieritreritra hoe inona zany mba vahaolana hoentin'ny ministra io amin'izany tontolo zany ny an'olony tale général ny ACM angamba zao ny maika aminy hoe izy indray ny akamaray apetraka eo satria ny reny moa zany le misotro ronono avy any amin'ny ary Madagasikara nomena toerana ty fanjakana ty raha piasa olona misotro ronono enjana ny tompona ndraiky mpanjakana anaty gouvernement misotro ronono eo ihany ny any amin'ny fibaikoana misotro ronono eo ihany mena prolongation na 6 mois ny misotro ronono avy amin'ny armady alefa avy aty amin'ny ACM eo ihany manao intérim mbola le misotro ronono eo ihany dia mbola ny endry kosa dia mbola olona misotro ronono kosa mbola tendrena eo ndray tianareo mihitsy mampiasa olona misotro ronono miala ny amin'ny misotro ronono dia izy le namako zay mba hainao rahalahy ny olo manodidina amin'ny président gnazy somonjara re aby tsy mpamarako asany fa somonjara enjany zany tsy raha misy olo be amin'ny ao asany tsisy fa somonjara ro maro ao normal firenetsika ty la manahaka an'io satria maro mare somonjara agnilany eo tsy hoe maro mpamaraky agnilany eo fa maro somonjara agnilany eo dia zahay moa fa nyteny hoe ry poma golden na poma vary masaka ry poma tsina mahagaga reniny ao dia normal tsika raha ohatra zao vomaly asa fakomaly na eny koa hoe ny tale général Mifanalamanga hony dia nasiana tale général lefitra ny tsy nataony olona hatramo zay marina ho any ataony ty fitondram-panjakana ty hatraminy vina koa ny tale général Mifanalamanga lasa nisy hoe tale général lefitra ndray ao ambany dia fa hainao zany hoe misy mikimaky ndray zany amin'ny masolomamboaka ny voafidy tany amin'ny distrika ao anatin'ny faritra loatra mangoro anazy dia marary ny saiko mieritreritra an'izany tonga amin'le tenin'ny président mihitsy le makakaky ny antohako mihitsy zay satria zavatra tsy fanaon'ny olona ny ataonareo asinareo tale général lefitra le fananamaka atao inona zany le tale général nefa le orinasa tenenareo hoe i orinasa io dia sahirana mila fanana tany eo tamin'ny fametrahana ny tale général io ny eno an'le kabary teo mihitsy tsy nisy bilan positif mihitsy io Fanalamanga io taminareo fa dia tena hoe négatif tanteraka nefa androanareo mbola monsieur permettre metraka DGA ao amban'le DG ndray amin'izay andany vola tsara amin'izay bakiropitra tsara tsy fantatro anjahanareo mieritreritra sy mandinika an'izany tena mampalahelo le firenena manodidina ny zavatra ohatra an'izany fa tsika moa zany dia anaraka ny zava-misy eto anaraka ny fivoarany raharaha misitona ny sainareo hijery tsara mikasika ny fandaniana ny resaka lalàna anomezana zo-pirenena ny vahiny eto amintsika zay sadasada tsorina mihitsy fa sadasady io lalàna io tefo maika tsy ampy fiheverana nanaovana azy fa dia hoe fikajiana tombontsoan'ny olombitsy fa tsika moa metraka hoe amin'ny fotoana manaraka rehefa andeha ny fampelezan-kevitra ny fifidianana solomam-bahoaka dia mandiny tsara amin'izay ry vahoaka malagasy fa raha zany lalàna zany ny lany dia misy solomam-bahoaka fatany eto anao foana amin'ity firenentsika ity efa eto akaiky eto ny honorable Anitra Razafy-Manantsoa zay anoy zay famakafakana netiko zay miaraba anao honorable faly miaraba député fidèle faly miaraba ihany koa ny olona rehetra manaraka ny fandaharana miara-manonja ary manantitra ihany koa ny teny fampiononana ho andreo zay lavon'izany aretina zany ary matsiaro anankiray olona anankiray satria anisan'ny lavo zany anisan'ny lavo ihany koa moa mbola tsy fantatra hoe inona ny antony nalavo azy niaraky ny voalazantsika isan'andro san'andro eto hoe PDB ny olona zay maty eo anivon'ny université anisan'izany Andriamatoa Rakoto-Edouard zay maty lavo ihany koa kanefa amintsika miteny eto moa zany dia mbola tsy afaka miteny hoe inona no antony na tonga zay fahafatesana zay fa dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ireo fianakaviany sy ireo mpianany sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra zay any amin'ny faritry Fianarantsoa iny mbola manantitra ihany koa ny firarian-tsoa mba ho salama aingana ho an'ireo olona rehetra zay
mitsabo ny tena amin'izao fotoana izao, izay mbola ao anatiny aretina tanteraka dia mankahery zareo isika, mampahery ihany koa ireo olona izay mitsabo an'ireny olona marary ireny, satria mila fampaherezana daholo ny rehetra hatramin'ny mpitsabo sy ny rehetra izay ao anatiny izany sehatra ny fahasalamana izay mbola miady amin'izany aretina izany. Na eo ary ny aretina, na eo ary ny fahafatesana, eo ny zavatra izay manahirana ny fiainana, dia ny fiainana moa izany dia hoe tantely amam-bao anatrany. Misy ny terabao, fa eo ihany koa ny ireo olona izay manao ny fankalazana ny tsingeritaona naterahany. Reny zany moa zany dia tsy dia ohatran'ny tsy voalazantsika matetika eto amin'ity fandaharana ity, fa dia ny aretina ny maty reny foana no voalazantsika ny olona marary. Dia arabaina ny olona izay tratran'izany fitsingerenan'ny taona naterahany zany. Amin'ny teny frantsay moa zany dia hoe joyeux anniversaire ianareo, ary ho anareo izay mihaino an'ity fandaharana miara-manonja ity dia misy tokoa ny mankalaza izany dia mirary fety sambatra ary ho ela velona sy ahazo fahasalamana sy iriry eo amin'ny fianakaviana sy ny namana sy ny havana rehetra ireny tratran'izany fety izany. Bon anniversaire. Eo ihany koa ny namana rehetra izay any ivelany any izay matsiaro an'ity fandaharana miara-manonja ity, izay mampahery hatrany ary manampina amin'ny hevitra na amin'ny fomba hafa isaorana manokana ireo namana any amin'ny nosy la réunion izay mahafantatra n'izany zavatra fanampiana izay ataony izany fa dia ankasitrahana indrindra eto amin'ity fandaharana miara-manonja ity. Ankasitrahana ihany koa ianareo rehetra izay namaly ny antso sahady amin'ireny antso izay nataona ireny hoe efa misy sehatra ahafahana manampy ity fandaharana miara-manonja ity, fa na tsy nisy ary izay dia namaly ny antso ihany koa ianareo androany amin'ny alalan'ireo antso telefona na message izay nalefanareo teo efa misy sahady manolotra vary rogony ho an'ireo artista, dia isaorana indrindra, ankasitrahana indrindra, fantatrao zany ilay olona izay mihaino izao fandaharana izao tena miondana n'ity fandaharana miara-monja ity, kopakopa tanana ho anao izay nanao an'izany filazana zany hoe misy gony anankiroa ho anareo izay ho atolotra ireo mpanakanto izay nanao antso aty amin'ny fandaharana, aty amin'ny mpanohitra, aty amin'ny filora valomanana, ary isika teto amin'ity fandaharana miara-manonja ity izay nandefa le orona-peo sy orona-tsara ny mambe artista teo zany dia ankasitrahana daholo. Ao anatin'izay zavatra andresahany ny namana député fidèle teo no na anohizako an'ity anjara fitenenako ity. Inona moa no zavatra nitrangana andritran'izay roa taona izay nisy ny atao hoe crise sanitaire, ary tao anatiny ady tanteraka isika izay lazaina foana moa ady tsy hita maso, fa rehefa tena jerena ilay izy dia hita maso ihany, satria ny virus no tsy hitantsika fa ny olona marary, ny olona maty hita maso, ary ny zavatra natao ny fitondram-panjakana koa dia hitantsika maso ihany koa. Ny hitantsika maso zany dia ilay tsy fietsehana araka ny tokony ho izy, ny tsy fahaizana mitantana ary ny fahatarana eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra. Izay dia tsy azo lavina izay na ny tamin'ny herintaona na tamin'ity taona ity. Na inona zavatra tenena, na inona zavatra ambara, na inona fanamarina tena izay ataony mpitondra fanjakana, indrindra moa zany ny filoham-pirenena izay miezaka foana miteny sy manao an'izao oeraoera rehetra zao, fa voamaika ny zavatra lazainy sy ny zavatra ataony voanaika manafitohina, ary tafitohina daholo ny olona rehetra, anisan'izany ianareo mpanakanto. Raha mijeritsika ny zavatra nataony tsika rehetra nanomboka tamin'ny herintaona zany hoe ahoana moa ny fomba ahafahana miady amin'ity aretina ity, rehefa misy ny crise sanitaire dia hiatrika ny crise économique indray tsika, dia niverina indray ny crise sanitaire dia mbola tsy tavavoaka ao anatin'ilay crise économique ihany tsika. Potika ny fiainana manontolo, tena potika ny fiainantsika manontolo, ary ny toe-tsaina anisan'ny potika ao anatin'izay. Efa potika moa izy tamin'ireny fotoanany nanonganam-panjakana re, satria ny fisainana sy ny fihavanana manontolo no potika nanomboka tamin'ireny, ary ny resaka foana moa tamin'izany dia hoe na dia 5 taona, 3 taona, 10 taona ary dia sarotra ny anarina izay toe-tsaina izay potika izay. Ny toe-tsaina izay resahana dia hoe
lasa tsy nisy an'izany tsony sotoavina malagasy najaina zany. Raha resintsika fotsiny ny fifanajana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka, potika zany. Ny fifanajana eo amin'ny entina ny mpitondra sy ny olona entina, potika zany. Jerentsika ao anatin'ireny mpitandro filaminana reny, fa nisy fahasahiana lehibe mamerina ny zavatra nisy ny ainana tamin'izany 7 zany tsika hoe ny miaramila aty ambany grady no sany namelaka taitehamaina generaly. Zava-doza zany. Sany naniratsira ny lehibeny, zava-doza zany. Ary sarotra mamerina an'izany hatramintsika miteny zao satria sambola velona daholo ireo olona ireo, na ny olona no felahana na no tevatevaina na nataon'izay fomba tsy mendrika rehetra. Fa na ny mpampianatra sy ny mpianatra ara dia very koa zany fifanajana zany, fa niratsirana izay ataon'ny mpampianatra atao amin'ny mpampianatra sy mpanabe zany. Ny tiana tenenina ao anatin'izay dia hoe potika ny tontolo iainantsika manontolo. Nisy ny aretina teo izay namotika ny fiainana manontolo, nampikorotana fiainana manontolo, fa ny toe-tsaina, ny fanahy potika tao anatin'izay satria tsy hain'ilay mpitondra ny nampianatra ary nanome lesona sy nanome modely tsara ho an'ilay olona entina. Entiko eo zany ny zavatra tiako tenena toy iaho hoe ny zavatra misy amin'izao dia potika ny tontolo ara-toe-karena, potika ny tontolo iainana, potika ny tontolo ny fandriampahalemana, potika ny fitsarana, tontolo fitsarana, potika ny tontolo ny fampianarana, potika ny tontolo ny fananantany, potika ny tontolo ny fampianarana ambony moa zany dia resana teo akoatran'ireo mpampianatra sy mpanabe izay maty misesisesy mihitsy ilay fahafatesana. Maro be zany ny zavatra potika ny tontolon'ny mpanakanto sy ny arakoltorary. Potika. Tamin'ny fifidianana reny moa zany tsika, tamin'ny fifidianana farany fifidianana filoham-pirenena reny dia nazava tsara ny zavatra nitranga teto dia nisy ny mpanohana ny mpanangana fasy-mpandrava ary nisy nanohana ny mpandrava. Zavatra tontolo anankiroa samihafa zany, tontolon'ny tontolon'ny mpanangana ary ny tontolon'ny mpandrava. Mitohy zany hatramintsika miteny zao. Dia amin'izao fotoana izao dia afaka miteny ny eto amin'ny fandarana miara-manonja fa tsy vitanareo fitondram-panjakana ny mamotika sy amotika ny tontolon'ny fanoherana. Zay indray zany dia afaka hitenenantsika mafy dia mafy mihitsy hoe tsy ho vitanareo na roviana fa efa nipetraka amin'izao fotoana zao izany fanoherana izany, ary efa manana an'le endrika anankiroa tsika nanomboka tamin'ireny fotoanandro izay nanaovana ny fanambarana fa mpanohitra ny antoko-tim dia nanaraka ny namana maro samihafa. Rehefa nanomboka ny fandarana miara-manonja, marina fa misy ny hainao manjery izay mpanohitra ny MBS, ny AZ sy ny Soradio sy ny namana hafa ihany koa hainao manjery hafa, dia nanomboka teo dia nanomboka nyse hoe efa misy zany ny mpanohitra sy ny mpanohana ny fitondrana, dia miodina manodidina an'ireo zavatra anankiroa ireo na pôle anankiroa ny fiainana politika eto Madagasikara. Eo zany moa zany misy ny mieritreritra ihany hoe izay eo ampovoany dia misababaka eo izy, misababaka eo izy, farany dia ho samaka ihany. Satria na ianao aty amin'ny mpanohitra na ianao any amin'ny mpanohana ny fitondrana. Amin'izao fiainana misy atsika zao, amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao, dia tsy mety intsony zany hoe manao sadasada sy manao sababaka eo, fa na ianao manohana na ianao manohitra. Zay ny zavatra misy satria tsy afaka hijerena fotsiny, tsy afaka hijerena tsony zao zavatra fiainana misy eto amin'ny Madagasikara zao. Ao anatin'izay pôle anankiroa zay zany no zavatra resantsika eto. Rehefa misy référence amin'izao fotoana zao ny olona rehefa miteny
Ary eto moa zany ny tenako dia mamerina hoe matoa ny mpanakanto manao an'ireny antso lehibe reny dia tena efa tsy atendakeny intsony ny aina fa efa tena amby akoditra tena efa hoe tsy vita intsony izy ity. Eo le lafiny maha-olombelona aloha ho an'ny rehetra io maha-olombelona zany dia tena hoe nona kere sahirana mahantra zay rehetrarehetra azo tenenina dia afaka tenenina. Misy mamenatra raha misy zavatra mamenatra hatramin'izay dia ny filazana hoe masahirana zay ho tokantrano. Zany hoe mangataka zany maro be mihitsy ny olona mbola hoe manana an'le ampopote hoe zay tsy angataka e. Izahay tsy teny zany hoe mahantra na sahirana zany e. Fa tsisy mamenatra tsony zany zavatra zany amin'izao fotoana izao. Tsisy mamenatra zany ary au contraire ary dia ny fahatsoram-potsika tsirairay ny filazana ny marina no ahafahan'ny tsirairay mifanampy. Ireo matikambo ihany tsara ny olona manana ambo fa ny matikambo kosa dia ratsy. Fa ny olona matikambo fantatritsika zany fa ny mpitondra fanjakana miavy tsy feno ina moa zany miaingo ambony tsikoko satria izy mihevitra ny tenany fa tena manana mavita an'izao rehetra zao. Ny volam-bahoaka ny lanina ao anatin'izay, ny volanam-piana vahoaka ny lanina ao anatin'izay. Fa ny tsirairay, ny olona ny tokantrano tsirairay, ny olona tsirairay dia mananjo tanteraka milaza fa sahirana, tena sahirana. Ary tsy mamenatra ho eo zany. Na ny velany ihany ange tsy namenatra zany satria du jour au lendemain ozy izy mitenenina teny frantsay tena hoe tonga tampoka ny aretina, tonga ireny valana aretina ireny dia niova tanteraka ny fiainana, tonga dia very ny asa, tsy afaka mandofa trano intsony, tsy afaka mampianatra zaza intsony, tsy afaka mividy sakafo araka ny tokony izy, samy maka misy an'ireny fifanampiana reny any ivelany ihany, samy mangataka ary samy maka ireny sakafo ireny sy fifanampiana reny ny olona ary tsy malala menatra intsony. Eto Madagasikara moa efa nanomboka tamin'ny 7 ny fantrana zay ny lalina tokoa satria teo ny tena nanomboka natsapatsika hoe tena nentina tany amin'ny lalana tsy iza Madagasikara zany. Vao nisy ny fanombokanam-panjakana dia maro ny olona very asa tamin'ireny, very ny orinasa may voaroba sy ny sisa, very ny asa. Dia nanomboka teo misy mpivady miasa amin'ny orinasa anankiray, tonga dia ny apitso raha afaka apitso tsy miasa intsony, tsisy karama tsony, tonga dia tsy mianatra tsony ny zanaka. Dia eritrereto zany hoe be dia be ny olona lasa katmi, tsy nanana tokantrano, tsy nanana trano akory, nisy fiantrano ny havana ny namana sy ny sisa ihany, fa reny tsy vita mandava taona na mandritra ny fotoana lava fa 2 volana 2 volana dia vita zany. Fa zany zavatra zany adino ny mpitondra ankehitriny fa dia izy no tompona andraikitra tanteraka tamin'ireny fotoana reny. Dia izao verina zany sy zany filma zany, filma horreur moa zany fomba fiteny anazy hoe miverina ny tantara ratsy satria ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny olona. Dia hitantsika ary nanao an'ireny antso tena hoe tena nakarariny fo ary na ina moa zany fomba fiteny anazy tena misy fihetsepo ihany ianao mahita an'ireny zavatra antso ataon'ireny mpanakanto ireny satria na dia le antso ataony mamibera dia haintsika tsara fa misy zaza mitomany ao, tsy fantatsika zaza maninona le mitomany. Ny zaza rehefa mitomany dia zavatra anankiroa na 3 no tena mampitomany ny zaza. Nony izy, marary izy, na misy ihany koa zavatra tsy mety tsy azo azy ny any amin'ny vatany eo. Matony zaza mitomany, midridradridra, midradradradra mitomany ohatr'ireny, mikikika toy ireny dia misy antony zany. Fa ny lehibe ara mahafantatra hoe nony zahay, mosare izahay, kere izahay, ary tsy mamenatra ny miantso sy manao antso ohatr'izany hoe amin'ny tolo-tanana izahay. Eto moa zany dia mamaly ny mamibe artista satria efa entsika teo, efa nalefantsika teo ny orona tsara zay nalefanareo artista amin'ny alalany mamibe. Ieninay ary voarainay tsara reny, voarainay somatsara ihany koa, voaraiko somatsara ny message privé na ny MP zay nalefanareo, zay nalefanao, novalinay reny. Mamaly ny antsonareo zahay, amaly ny antsonareo araka ny teny namana fidèle teo. Amaly ny antsonareo ny mpanohitra, amaly ny antsonareo miara-manonja.
manao fandaminana kely fotsiny tsika dia ataotsika zany ary efa isorantsika ho iaho teo hoe efa misy olona sady ny antso teo hoe efa misy rogony ty zay omentsika andreo mpanakanto reo amenay anareo miara-manonja satria any aminareo miara-manonja no ny antefa ihany koa ny MP ao anatin'ireo messenger reny dia mamaly anareo zay amaly anareo zay anao programme fotsiny tsika dia iona ary araky ny teninao teo dia sans rancune. Maro ny olona voafitaka ty mpitondra ity, maro ny olona voafitaka zany filoham-pirenena zany, tsy anareo rery, tsy anareo mpanakanto rery, maro be ianareo zay voafitaka fa zay tsy andatsa sanatria. Fa zay kosa eto dia manao zay fomba atongavanareo saina ianareo rehetra zay natsiary fa voafitaka, ianareo rehetra zay matsiary fa nofitahana, ianareo rehetra zay natao fitaovana. Fa rehefa azony zay zavatra nilainy dia efa dininy eo zany adinodiny daholo ny zavatra nilananareo rehetra. Zay no anisany antom-pisiny ty fandarana miara-manonja ity. Ianareo miteny io nge manonja nge ianareo ny dikany. Ary matoy ianareo misadrese, matoy ianareo miantso an'le mpanohitra. Papakely ozy izy nilazanareo any président Ravalomanana. Tsy maninona zay fomba ilazanareo anazy na data na ina fa iny izy iny dia izy ihany koa matoy izy manao an'ireny fidinana eny fotony rehetra reny, matoy izy mandeha metsena dia ny antony satria te hihaino anareo ary te hita maso ihany koa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Tsy vita ny any an-trano fotsiny izy ity, tsy vita ny any ambony latabatra fotsiny izy ity, fa ianareo zay matsiary voafitaka ho ia dia fantatrareo ny lalana tokony ale, anankiroa ihany sisa ny lalana tokony ale araky ny teneniko teo. Na ianao makany amin'ny mpanohitra, na ianao makany mbola manohana an'io efa azo boboka io. Tsy maninona tohanao araka izay fomba anaovanareo anazy eo fa midaboka ihany ny azo boboka rehefa tonga ny fotoanany. Tsy lazana indray fa hoe maitara ianitra indray dia izao indray ny zavatra nitenenina androany. Efa fantatrareo ny zavatra tiana tenenina hatrany am-pendohana ary tsy miova ihany koa zay ary mandraky tiany androany. Aleo samy mandray ny responsabilité, samy mandray ny andraikiny tsika rehetra, samy mandray ny andraikiny ary zay zavatra zay no tsara ampahafantarina sy averina foana isanandro. Fa izahay matona anao ty fandaharana miara-manonja ity dia natao fandaharan'ny mpanohitra izy ity fa tsy fandaharana ho an'ny mpanohana ny fitondram-panjakana. Oka zava-tsara zany. Ary efa misy structure ara-dalàna zany hoe fanaovana serasera araky ny tokony ho izy ho an'ny mpanohitra dia izy ity zay. Misy ny hainao manjery ny mpanohitra fa ty fandaharana ty dia tena fandaharana miara-manonja, fiany fandaharana natao iserasera ho an'ny mpanohitra izy ity. Ary zay teto dia niteny foana hoe zay afatra tiana ampitaina aminareo zay manonja any misy anareo any dia eto amin'ity miara-manonja ty no ampitaina. Ary mitohy foana zay hatramin'izao. Ary tsaroko tampoka ny maro ianareo manontany hoe mbola misy ve ty polo miara-manonja ity, ty polo menamena ity? Dia mbola misy tokoa fa anjaranareo fotsiny no manao an'le komandy dia ho alefantsika indray le izy satria be dia be ianareo no mangataka hoe mbola misy ve tenao an'iny polo anareo menamena iny zay dia ho ataontsika indray. Nisy somary natatahotra teo tamin'ireny nisy fisamborana sy fanagadrana ndray namantsika nanao polo mena sy akanjo mena reny. Tsy iny akory tsy hoe indray mandeha tsika no matavary dia andefitsotro be. Tsy zay le izy fa rehefa mpanohitra dia raisina ny andraikitra ary eto moa zany fanentanana andro isahako eto hoe isika rehetra zay nandia fianarana zay manam-pahaizana ary antso manokana ho any intellectuel ho ia hoe ianareo zay matsiary fa nandany rondoa tamin'izany fianarana zany, aza manaiky fotsiny amin'izao, aza manaiky fotsiny hoe angina satria tsy te hita olana, aza manaiky fotsiny mangina satria hoe matahotra sao dia zao, sao dia sorina eo amin'ny toerako. Raha ohatra ianao ka olona matoky tena manam-pahaizana ianao, intellectuel ianao, manana anjara andraikitra ianao, manana anjara didy ianao, hiteny ny zavatra tsy mety. Izy indray no andrasantsika hiteny eto. Ny olona tsy nianatra rehefa tsy fidiny. Ary iza manaiky izany hoe ny olona tsy mahay noho ianao no hitondranao amin'izao fotoana izao any amin'ny lalana tsy izy. Mahaiza mitsangana sy mahaiza mametraka ny toerana misy ianao satria tadidio tsara fa ny firenena mandroso
dia misy olona manam-pahaizana natao nampandroso azy, misy olona manam-pahendrena nampandroso azy, misy olona manam-panahy nampandroso azy. Ianao mihevitra ny tenanao fa sage, ianao olona manana ny fahendrena, dia aza manaiky fotsiny olona tsy manam-pahendrena no hitarika anao any amin'ny lalana tsisy. Ianao olombe, aza manaiky ny olona kely no hitondra anao sy hitarika anao any amin'ny lalana tsisy. Mitsangana, mitenena, zay no anjara andraikitry ny tsirairay zay. Ary zo fototra zany, tena zo fototra mihitsy. Aza mieritreritra hoe rehefa mitenina mitsikera dia hoe tonga dia hoe mpanohitra zay. Marina fa ny mpitondra sy ny mpanohana mpitondra raha vao hoe mitsikera ianao dia lazaina fa mpanohitra foana. Fa tsy maninona aleo ara resahana zany, aleo alan'andrina toy izay alam-bahoaka, satria tadidio tsara fa nenina eo anatrehan'ny tantara, eo anatrehan'ny taranaka faramandimby, ary eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy. Raha ohatra ianao kristianina ianao mivavaka amin'Andriamanitra izay fantatrao fa inonao, dia tadidio fa diso ao anatrehan'ireny isika raha ohatra ka mijery arina tavo, mijery zavatra tsy mety kanefa vela fotsiny andeha amin'izao. Efa hitanao ve fa any amin'ny lalana tsy izy ny zavatra mitranga dia ianao hijery fotsiny tsy manao arofanina amin'ny zavatra tsy mety. Izay no antom-pisian'ity fandarana miara-manonja ity hoy aho. Ary zahay atao fandarana miara-manonja dia mbola vonina hatrany ary tsy miova mihitsy amin'ny lalana tokony andehanana, ny atao hoe ligne de conduite izay tokony andehanana izany mpanohitra zany. Diso hevitra ianareo raha mieritreritra hoe andeha vilalana ry satria misy andrakotona, misy andrabe izay miteny hoe ajanonina ny fandaharana miara-manonja, atosamborinay ianareo, ataonay an'izao ianareo. Iza ny olona andrasantsika hiteny sy ianao an'izany arofanina zany raha tsy mijoro isika rehetra. Dia faly fotsiny ve tsika hiteny hoe simba ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao, satria fitondram-panjakana ny ministera izay misahana an'izany tontolo iainana zany tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy. Dia faly ve tsika mahita an'izany hoe ny parcs nationaux na ireny ala voajanahary izay arovana izay nandaniana vola be, izay nampiasan'ireo mpamatsy vola marobe zany, lasany amin'ny tsy tokony ho izy ny volana, tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy, fa dia potika namay ireny ala voajanahary izay arovana ireny. Dia faly ve tsika hita hoe potika ny tontolo iainana ny iainantsika amin'izao fotoana izao, hoe tena hoe jereo izany saritany Madagasikara zany fa dia efa manakaiky asa afaka firy-taona dia tena omena tanteraka fa tsy misy an'izany ala maitso zany intsony. Dia matsiaro ve tsika fa tsy ny manana andraikitra ao anatin'izany. Dia itsika ve angina fotsiny mahita ny favoritisme sy nepotisme ao anatin'izany ministera zany, ary tsy ministera ny tontolo iainana fotsiny resantsika eto, fa ireo ministera rehetra ministera ny fitantanam-bola zany loza. Dia mangina fotsiny ve ianareo teknisiana, ianareo tompona andraikitra ao anatin'izany ministera zany mahita ny zavatra tsy mety ao anatin'izany ministera zany, ho tsarainy tantara ianareo anatin'izany ministera ny fampianarana zany. Eto dia miteny androany satria efa elaela no niteny an'ity ny olona izay mpiasa ao amin'io ministera ny fampianarana fanabeazam-pirenena io hoe nesorina ny PRMP hatramintsika miteny zao dia tsy voasolo izany PRMP zany efa volana vitsivitsy zay, nefa ny marché public dia mandeha foana ary omena foana ny dikan'izany, sady ny ministra zany sady mandidy dia homana ao anatin'izany satria manelingela le PRMP amin'ireny fanomezana an'ireny marché public ireny. Hitentsika androany hoe ohatr'izany ny fomba fitantanana eto amin'ity fitondrana ity, fa dia zay mihinana zany dia manao zay mihinana dia mihinan-drery, ary mihinana amin'ny tsy tokony zavatra hohanina koa amin'izany. Ny anjarany tsiraray ao anatin'ny ministera dia ny karamany sy izay andaminité izay tokony ho azony. Zay ny tokony ho izy ary zay ny famarinana zay, ary tsy mahazo mihinana ny anjaran'ny olona mihitsy. Eto moa zany misy foana hoe misy an'le 10% misy an'izao hoe commission mbola ady afo reny zavatra reny, mbola tolona tokony ho atao zany raha ohatra ka tokony anao an'izany fahamarinana zany.
fa le tsy fisiany rafitra mihitsy no kiantsika aloha eto hoe ny rafitra tokony tantana an'izany marché public eo anatrehany zany ministera zany dia tokony hanendrena faran'izay angana ny tompona andraikitra zay nesorony fa misy antony matoa hoe tsy tendrena hatramin'izao zany olona zany satria be de be ny marché aminatin'ireny ministera reny ary tonga dia mahafantatra isika fa rehefa misy zavatra ohatr' zany dia misy zavatra tiany tompona andraikitra voalohany ireny ministera ireny tiany atao ao anatin'izay iresakitsika ao anatin'ny ministera minina ao anatin'ireny ministera ny pêche sy anatin'ny ministera rehetra reny amin'ireny fanomezana lisansa sy ny sisa fa marobe ny antso marobe ny document na ny zavatra alefa ny olona ty amin'ity fandarana miara-manonja ty izay mbola resantsika amin'ny fotoana mamety anazy amin'ireny resaka fanomezana alalana an'ireny sambo reny be de be gakitsika hoe be de be ny resaka mandeha any a no Seychelles any fantatritsika izany ary efa nresantsika nisy fotoana teto amin'ity fandarana ity hoe misy sambo zay sambo sinoa tonga taty amin'ny faritra-dranomasiny Madagasikara zay ny nosy Seychelles no nandray ny andraikitra naka n'ireny sambo reny ary nanosika n'ireny sambo reny nanantona ny nosy Seychelles satria zany sambo mandeha zany dia sambo tsy fatam-piaviana zay mieritreritra fa andeha aka anjona ty amin'ny faritra-dranomasina aty amin'ny faritra-dranomasiny Madagasikara sy ny Océan Indiana aty zany ny tiana tenenina ao anatin'izay na ny canal de Mozambique ihany koa zay ataon'ny olona rapadango ny arentsika ny anatin'ireny ranomasina ireny Madagasikara ao anatin'izay nosy lehibe tena ngeza be raha oharina ny abeany zany eo anatrehan'ireny nosy Seychelles na ny Maldives na nosy Maurice nosy any La Réunion sy ny sisa reny na nosy Comore tsika zany raha tenena dia ohatrany hoe lehibe tsy amatsaina ny abentsika satria pokaty tsy manana korina dia fitaovana ahafahana manenjika an'ireny sambo reny sambo mangalatra ny manjono ao anatin'ny faritra-dranomasina misy atsika reny mampalahelo zany zavatra mitranga zany mampalahelo tena mampalahelo satria anisan'ny farahidiny zany ministera na ny ministera fiarovam-pirenena zay mila n'izany sambo zany iarovana ny sisitany Madagasikara zany tsy mba anisany zany priorité nyity fitondrana ty zany hoe mba manana n'izany fitaovana ilaina ohatr' zany le Madagasikara araka ny teneniko teo iaho hoe Madagasikara raha ny abeny dia lasa lehibe tsy amatsaina raha mihoatra amin'ireo nosy kely zay manana fitaovana sy manana an'le fahafahana na le moyen ahafahany miady amin'izany resaka piraterie na resaka piraterie na zavatra fangalarana sy fanaovana an'izany jiolahatsambo zany na ny mangalatra ny harem-pirenena ao ny anaty ranomasina zany ny tiana tenenina ao anatin'izay dia hoy aho hoe ny mamay an'le mpitondra dia ny business aloha ny bizina ny anatin'ireny ministera reny iza no mena ny licence iza no mena ny autorisation ary ny autorisation resantsika eto zany voamaly fakomaly no manao an'ireny communiqué na fanambarana reny ministeran'ny fitaterana satria misy hotely anankiray any mihavana any amin'ny nosy Ankao any amin'ny faritra avaratra iny moa zany zay le fandehanany ngafiloha le fehifiloha LOU zay le fanaovana zareo fangalana aina fanaovana oeraoera zay rehefa tonga any zareo dia matsiaro fa tsy eto Madagasikara mihitsy misy nosy kely zay efa anisan'le mabe resaka atsika hoe reny nosy kely reny anisan'ny vahiny no mitrandraka anazy manao an'ireny hotely lehibe reny 5 étoiles sy hotely tena lafo vidy be reny nisy fangatahana alalana zay nataony nosy kely io ry hotely eo amin'io nosy kely io zany le hoe hotely atao hoe mihavana io zay nangataka alalana hipetrahan'ny fiaramanidina avy any ivelany hipetrahan'ny fiaramanidina kely avy any ivelany jet privé zany zay mitondra olona 5 sy pilote anankiroa zay hipetraka any amin'ny seranan'ny mpiaramanidina any a Diego zany dia raisin'ny hélicoptère-n'le hotely lehibe le atao hoe hotely mihavana indray hélicoptère no mitondra an'ireo olona ireo makany amin'le hotely any amin'ny nosy Ankao io zay nomeny ny ministry ny fitaterana alalana hipetraka
kanefa tsika dia mahafantatra tsara hoe raha ny fanapa-kevitra tao amin'ny conseil des ministres dia hoe efa voafetra ny isan'ny olona mahazo alalana miditra eto amin'ity seirana mpiara-manidina eto Madagasikara dia nomeny alalana autorisation exceptionnelle io jet privé io ahafahan'ireo olona ireo mandeha makany amin'ny nosy ankao io. Ny tiana tenenina ao anatin'izay zany dia hoe na inona ny fanapa-kevitra izay ataony fitondram-panjakana dia zareo ihany no manohitra an'izany ary mananao foana toy izany. Misy fanavakavahana ary misy ihany koa fanaovana eritreritra any anatiny ihany hoe misy cinéma na film atao anatin'ireny hoe fa inona moa ny tambony izany, fa maninona no mahazo autorisation exceptionnelle reny jet privé reny olona manambola be reny, tena miditra ao anatin'le vola mba ho azo hoe tombotsoan'le Madagasikara ve reny zavatra atao reny, sa miditra any aposian'izy, fa maninona ny hafa tsy mahazo miditra, ny hafa azo mahazo miditra. Ary rehefa hoe ity ny fanapa-kevitra izay nataonareo ho an'ny rehetra na dia ho an'ny mpitondra ary dia tokony arahana zany, fa ianareo moa zany dia mpitaribato vilam-bava isan'andro. Rehefa averinareo ny resaka fizahan-tany dia avereny daholo ho an'ny rehetra, fa tsy hoe ny hafa omenareo tombom-bary, ny tombony dia ny hafa tena potehinareo tanteraka. Zay nge ny zavatra misy amin'izao hoe mampalahelo, satria ho iaho hoe ny mpanakanto no mahasahy manao an'ireny antso avo reny, manao antso avo toy ireny, fa be dia be ny taraina tsy na manao an'le antso ary izy dia tsy tonga any amin'izay tokony tonga le izy, fa antso fitarainana no misy. Fa ny zavatra misy ny rehetra dia manao an'izany antso zany. Satria inona ny antony? Nanisy ary ny fitarainana reny resaka ao anatin'ny resaka fizahan-tany, ireny olona miserasera rehetra ao anatin'ny fizahan-tany reny, inona mba zavatra mba fanampiana ataon'ity fitondrana ity? Tsisy, zéro manatody. Inona mba fanampiana nataona reny olona misetra sy ny mpandraraha ao anatin'ny fizahan-tany reny, hatramin'ireo farany olona tena hoe farany kely indrindra ao anatin'ny fizahan-tany io, nanao antso reny nge, fa tsy misy zany mba hoe nisy valiny zany antso zany, tsy nisy zany. Dia mahagaga, tena mahagaga. Kanefa tadidio fa fizahan-tany zany ny tourisme anisan'ny mampidibola be indrindra amin'ity Madagasikara ity raha resaka vola avy any ivelany. Anisan'ny sehatra anankiray izay tena hoe mampidibola be ary vola vahiny amin'ity Madagasikara amin'ity kitapo-bolam-panjakana zany sehatra ny fizahan-tany zany. Fa eo moa zany taveravera eo mihoerahoera fotsiny ny ataon'ity fitondram-panjakana ity, dia nanaovan'ny président république indray hoerahoera indray hoe anisany anaovana vaksiny hony any Anosy sy any Sainte-Marie, fa toerana maro eto an'ity Madagasikara ity misy an'izany resaka sehatra ny fizahan-tany zany. Ary anisan'izany reny misy an'ireny parcs nationaux reny, iresaka tsika resaka Andasy be, resaka tsika zany antomena any faritra any Morondava iny, misy an'izany allée de baobab izay afaka 5 taona na 4 taona dia hopotika tanteraka tsisy intsony, satria matin'ny resaka doro-tanety izay tsy angalana faipetra araka ny tokony izy izay ataon'ny fitondram-panjakana. Marobe ny malahelo amin'izany, ary eo mpamatsy vola avy any ivelany hoy izay mamatsy vola be dia be mikasika an'ireny dia tsy hoe mijery fotsiny, fa ianareo ireo dia ianareo mpitondra zany dia tadidio tsara, fa anisany tsy maha-crédible anareo ary manisany ametrahan'ny olona anareo any amin'ny toerana tsy izy mihitsy. Azakaka tsika afaka 2 taona 3 taona tsy koty intsony ianareo. Samy malala ny zavatra tiako tenenina, samy malala ny zavatra tiako tenenina ianareo. 2 taona sy tapany izay nitondro ty firenena ty fitondrana ity, fa efa nisy 5 taona namitehana n'ity firenena ity nandritry ny tetezamita. Ary oka isika rehetra samy atsiaro an'izany hoy aho hoe mbola isy fotoana koa andefasantsika an'izany horonan-tsary sy horonan-peo rehetra izay fampanantenana sy zavatra natao tamin'ity fampitehana n'ity firenena ity. Fa ny mpanohitra moa zany natao maty enjika, ary ny fitondrana dia manohitra ny mpanohitra, ohatra ny hoe raha mijery zany ny avy any ivelany dia hoe ohatra ny hoe mpanohitra no mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao.
satria ny mpanohitra no enjehana atao maty-hetsika. Mbola misy namantsika rehefa aveo hiditra amin'ny fandaharana Zokobendrainjato izay mbola atao maty-hetsika hatramintsika amin'ny teny izao. Mbola atao ny fanenjehana sy ny inona moa zany hoe ny fiatsonana azy any amin'ireny mpitandro filaminana sy ny sisa reny hoe mbola misy convocation mbola misy an'izao azadino fa faneho-kevitra politika nataon'ireny olona reny. Lalam-pandroenana mametraka tsara ao anatin'ny andininy maromaro ary raha mbola tsy mahay ianareo satria zavatra tokony ho hain'ny mpitondra voalohany dia ny andininy ao anatin'ny lalam-pandroenana zany tokony haitsenjery ny zavatra minimum mikasika ny fahalalahana ny resaka liberté fondamentale izay zo fototra ao anatin'ny lalam-pandroenana reny. Zo fototry ny tsirairay ny maneho hevitra ary na dia hevitra politika ary io dia zony zany. Zony tsirairay ny manao fihetsiketsehana politika zony zany. Zay moa nanenjehana ny député Tim tamin'izany fotoana nanaovana an'ireny saika anaovana an'ireny tatitra reny. Fa na hatramin'izao ara dia atao maty-hetsika zany solombavam-bahoaka Tim izany. Zany teny solombavam-bahoaka miara-manonja indrindra moa zany satria zay miteny eto dia ohatran'ireny azo alan-drivotra ireny dia fantatritsika tsara zany rehefa avo ianao rehefa eny ambony eny ianao dia atao maty-hetsika. Tsy ny olona avany aloha mihitsy no manenjika akory fa ny olona vao afara. Zay tadiditsika izay. Ary matoa manenjika skianina foana matoa atao an'izany dia misy antony. Raha tsy zakanareo ary verina eto foana hoe tsy zakanareo ny faneho-kevitra izay ataonay eto. Ary isoranay ianareo nefa fa ianareo dia anisan'le miondana n'ity fandarana miara-manonja ity satria mihaino foana isan'andro. Misy ny sasany moa dia karamaina mihitsy hihainao an'izy ity. Be dia be ny tsy voalovolona hono dia tsy mihaino dia tsy mihetsika indray aloha anatin'ireny tambajotra serasera reny. Fa ianareo tena hoe tompona andraikitra mihitsy dia hoe mila maheno izahay hoe tena hoe zao ny teneniny anina zao ny teneniny anina tao amin'io fandarana miara-manonja ity. Kopakopa tanana ho anareo kopakopa tanana ho anareo dia mazotoa mihaino. Indraindray sasa miafokafana ihany fa zao zahay rehefa mandeha any amin'ireny toerana rehetra reny na ny anaty birao zany dia tena misy olona tokoa tena mihaino ary alefa mitatatata eo le radio kely na ny telefônina isorany anareo kopakopa tanana ho anareo. Ary tena misy tena tompona andraikitra ty moa zany namana anankiray no milaza hoe faly aozy izy fa tena hoe mpitandro filaminana mpiandro vavahady amina institution anankiray dia miara-manonja ny enono zareo ao ary ataony mitatatata mihitsy le izy dia heno le tompona andraikitra mihitsy le izy fa tsy mahasamanao nina le tompona andraikitra satria zo fototra ihany koa no mieno an'izany radio zany zany fandarana miara-manonja izany. Aza matahotra ianareo hafa mantsy ny zavatra mitranga any amin'ireny ministera serasera reny hoe saziana zay mieno an'ity fandarana miara-manonja ity fa adalana ny azy satria io nge efa tsy ela intsony ny ananantsika an'ireo olona ireo efa tsy ela intsony averina eto zany. Efa zavatra kely de kely sisa mitazona n'io fitondrana io efa kely de kely ka tandremo sotary ianareo fa io ohatran'le samby vaky io efa samy manavitra ny tenany daholo io ary efa samy mitady lalana ivoana daholo. Zay nge mahafantatra an'izany ary everiko eto ny zavatra voalazako matetika ho iaho hoe azadino fa tsy hoe namanareo daholo ny olona rehetra ao anaty fitondrana akory. Tsy hoe manompo anareo izy androany dia hoe hiaraka aminareo mandrakizay ny fahefana tsy ho azonareo tsy anareo mandrakizay io. Ary everiko eto ihany koa ny voalazako teo ho iaho hoe ny fanoherana tsy ho potikareo intsony. Efa manazo faky izy io efa tena lalipaky izy io tsy vitanareo intsony mamotika an'izany. Raha tsy hoe sanatry ny vavanga hoe eliminenareo tsiraray araky ny eritreritra ny sasany ao anatinareo le izy hoe hovonoana tsiraray taperina daholo ny aina rehetra ao anatin'ity fanoheran'ity ao anatin'ity miara-manonja ity fantatray daholo iza daholo manana zany eritreritra zany. Fantatray zany dia averiko eto iaho hoe so ianareo mieritreritra fa hoe fahavalonareo daholo ny mpanohitra sy ny miara-manonja fa izahay tompoko mana namana ary tena namana akaiky havana akaiky ao anatinareo ao
Ary misy olona tena mankala anareo ao anatin'io fitondrana io, akaiky anareo ao an-dapa ao anatin'ny lapanareo ao. Mivoaka daholo ny secret anareo satria ny omenareo mieritreritra fa ny olona ao anatinareo dia olonareo daholo. Aza mamita teny e. So anareo mieritreritra fa hoe mpitandro filaminanareo dia anareo daholo 100%. Tsy manana exclusivité ny mpitandro filaminana nareo. Kopakopa tanana ao anareo mpitandro filaminana. Fantatray anareo marobe ianareo izay miara-dia amin'ny miara-manonja, miara-dia amin'ny mpanohitra. Marobe ianareo anaty fitondram-panjakana anaty gouvernement ao an-dapa ao ny lapany filoham-pirenena io mahafantatra izahay. Zay nge nafantaranay ny moindre fait et geste, ny fihetsikareo rehetra fantatray daholo tompoko. Tsy mampitahotra zay fa mba milaza ny zavatra marina. Ao anatin'izay filazana zavatra teneniko zay dia iresaka mikasika ny code de nationalité. Ao anatin'ny fotoana séance plénière anaovana zany code de nationalité tsika ao anatin'ny antemeram-pirenena amin'izao fotoana izao. Nisy fotoana io code de nationalité io dia nanaovana fanovana kely. Tsy izy ray manontolo fa andininy vitsivitsy izay nanaovana lahadinika na atelier anankiray tany amin'iny faritra Ampefy iny, tany amin'ny hotely anankiray tany Ampefy nanaovana atelier izay nidinihana mikasika an'izany andininy vitsivitsy ao anatin'izany code de nationalité zany. Ny eritreritra tamin'izay dia hoe ny resaka ho an'ireo olona izay tsy manana an'izany zom-pirenena zany na ireo apatride zany, izay zany ny tena hoe votoatiny anaovana an'izany fanovana kely zany tany amin'izany Ampefy. Anisany nandray anjara ny tenako ary nanatrika an'izany atelier zany. Andro vitsivitsy nanaovana an'izany fa tiako zaraina aminareo izay mihaino an'izao fandarana izao. Anisany resabe ary tena nandany fotoananay izay nanatrika an'izany atelier zany satria vitsivitsy ngamba tsy nihoatra ny 20 izahay nanao an'izany nanatrika an'izany dinika zany tany Ampefy dia ireo aianareo rehetra izay mitabataba sy miteny anatin'ireny tambajotra serasera sy any amin'ireny anao manjery isan-karazany reny dia niombonako hevitra tanteraka aminareo rehetra ary anisany efa nentiko teo anatrehan'izany atelier zany ny aia ary indrindrandrindra ny resaka hoe mbola tsy manana zom-pirenena akory ary ireo vahiny indrindra fa ireo karana dia fa ohatr'izao ny toetrany satria tameritaona tamin'ny faraparan'ny taona iny no nanaovana izany atelier zany tany Ampefy mikasika ny andininy vitsivitsy hoy mikasika ny code de nationalité io dia anisan'ny resahana atao hoe mbola tsy opportun nidika an'izany amin'ny teny malagasy dia hoe mbola tsy fotoana andro ny tokony anaovantsika an'izany code de nationalité zany ny indrindrandrindra fa tamin'ny heritaona vao afaka kely ny valanaretina première vague tsika taniany Covid-19 fa amin'izao fotoana izao tena hoe tsy fotoana ny anaovana an'izany hoe code de nationalité zany izao satria tsy izany no lahara-pahamehana amin'izao fa ao anatin'ny contexte manontolo dia tsy mety zany, tena tsy mety zany fa alao teny fampiarahana zany. Nanao resaka be tsika teto resaka karana vahiny karana indrindra dia tsika eto amin'ny fandarana miara-manonja dia mahatsapa tsara ary miombokevitra aminareo rehetra izay miteny izay nareo rehetra izay miaia ny zavatra mety hitranga amin'io fandaniana ny lalàna ny code nationalité io dia miombokevitra aminareo izahay mafantatra an'izany ary tena en connaissance de cause ny tenenako an'izany teny zany hoy hoe anisany nandray niatrika n'io resaka atelier tany Ampefy ny resahako satria mbola nentina kany Anosy be indray ty raharaha ty tsy nanatrika an'izany izahay ary tsy fantatra hoe inona marina ny zavatra fanovana satria rehefa milaza code de nationalité dia code de nationalité manontolo amin'izao fotoana zao no hoentiny anatrehany antemeram-pirenena efa mandendeha ny anatin'ny tambajotra seraserany izy io mahita an'izany koa izahay fa raha ny contexte actuel raha ny zava-misy amin'izao mamay ny situation mamay ny zavatra iainantsika amin'izao tsy lahara-pahamehana aloha zany fanomezana zom-pirenena ny vahiny zany marina fa misy olona mampalahelo ao anatin'io ny resaka apatride izay tena mila an'izany fa mila ny hevitry ny maro ary mila tena hoe milamitsaina isika rehetra ary resy lahatra tokony hiditra amin'io code nationalité io dia miditra amin'io tsika fa raha ohatra tsika miziriziry anao an'izany dia tadio tsara fa
hoenjeny tantara taranaka faramandimby zay solombavam-bahoaka rehetra zay andray anjara sy andany an'izany lalàna zany. Isika mino fa tsy maintsy ho lany io raha ny isan'ny maronisa ao anatin'ny antemeram-pirenena io. Kanefa ny fandaharana miara-manoja dia mbola manao antso avo. So dia mba mieno ihany ianareo ao anatin'izany fivoriana zany, misy mieno ihany amin'izany resaka fandaharana miara-manonja zany. Fa endrena ho atsika ny manemitra lohany io resaka fandiniana sy fandaniana ny lalàna kasika ny fanomezana zoam-pirenena io. Aleo aloha diniana. Raha ilaina ary zany tsy manina atao hoentina ty amin'ny vahoaka malagasy mihitsy aloha angalantsika ny hevitra zareo. Aleo aloha zay mba teny fampiarana izy ity dia mba tsy mba misy fanomezantsiny. So anenena na ny orina satria izao ny zavatra misy. Rehefa andeha io lalàna io ka ho lany somatsara, raha ohatra ka lany ao anatin'ny antemeram-pirenena, lanininy ary amin'ny andeha ohatran'ny Karatrinaivo ihany koa ary amin'ny antemeran-doolona, dia andeha ohatran'ny Karatrinaivo ihany koa ary amin'ny HCC, dia tadidio tsara fa misy anarantsika any zay amin'ity mandat ty. Mety tsy anarany eto miara-manonja no any, fa tafiditra ao anatin'izany antemeram-pirenena zany ny anaran'ny solombavam-bahoaka rehetra zay amin'ity mandat ity. Fa endrena hoy aho, mbola tsy favorable ny situation misy amin'izao, indrindrandrindra fa isika miresaka foana zany resaka zany fanapara-pahefana zany filazan'ireo vahiny ireo, indrindrandrindra fa ny karana zay milaza fa anaty paosiny fitsarana, anaty paosiny fitondra, anaty paosiny daholo zao rehetra zao, anazy ny vola dia mbola omena anazy ihany koa ny tany. Oka le retse tsy fotoanany zao. Eto dia matsiaro ny namana zay any Tomasina any zay mitaraina ihany koa aty amin'ity fandaharana miara-manonja. Nandefa ny document aty aminay aty mbola resantsika ohatra ny fandaharana zay ary Tanan-drano zay anaovan'ny Telma na irdria Yasinainy irdria ny mamboletra eny amin'ny tanin'ny olona zay eny Tanan-drano zay anaovany antso zay an'ireo mpandova zay manana zo ary mizaka ny zo-pirenena malagasy aloha ary ny tompony tanindrazana. Ohatra zany ihany koa any Salazamay any Tomasina any misy ady tany zay ataon'ny Telma ihany koa amin'ireo olona zay efa misitraka sy efa nazo zany titre zany amin'ny tanin'ny Telma zay tany aloha tany efa lasan'ireo olona ireo. Ny apahatany zay nanaovan'ny Telma baillon amphithéotique no anjarany Telma fa tsy ny tany rehetra manontolo zay misy an'ireo olombelona ireo, olon-tsotra ireo zay iarany antso-jay ihany koa ohatra nyty anaovana an'ity ese Tanan-drano ity. Mietraketraka le Telma, ary efa mietraketraka zay dia tsy le orinasa no mietraketraka fa olombelona, ary le olombelona tompony dia fantatritsika fa mbola Yasinainy irdria ihany io. Mietraketraka ny Tomasina, mietraketraka Tananarivo, mietraketraka ny toerana hafa. Ohatra n'ireo vahiny sasany zay eto Tananarivo moa zany dia fantatritsika tsara zany hoe ny vahiny karana zay mietraketraka amin'ny tany malagasy eto, ny Filatex miresaka ihany koa tsika ny Fondation Akbarali zay manana ny fomba fanaony ihany koa amin'ny alalan'ny findramam-bola na fampiasana volam-bahoaka ihany koa. Fantatritsika zany zavatra zany. Manana ny document na ny antota taratasy maro tsika eto amin'ity fandaharana miara-manonja ity zay ho resantsika amin'ny fotoana mamety anazy. Fa androany aloha iaho hoe resaka code nationalité iomboana-ko hevitra ny namana rehetra. Raha mbola manam-panahy isika ao anatin'ny antemeram-pirenena, marina fa misy zavatra tokony ho resahana ao anatin'io, marina fa misy apatrida zay tokony homena zany so-pirenena zany, fa mila teny fampiarana ny zavatra rehetra toy io satria delika saripady. Aokitsika tsy hiantsina hanao zavatra andrangitra amin'ny zavatra toy izany satria ny iainantsika ary amin'izao fotoana zao efa tsy era-ny iaina intsony, dia mbola hiditra amin'izany ihany koa tsika. Oka le retsy, tena oka le retsy, tena miteny aheto mahafantatra tena hoe double casquette, mpisolo vava, mpisolom-bavam-bahoaka. Mahafantatra tsara zany resaka lalàna sy mipitsopitsony zany. Marina fa be dia be ny lalàna zay efa lany daty mila avozana, fa misy lahara-pahamehana aloha zany, tsy zany no lahara-pahamehantsika amin'izao fotoana zao. Ny ahatsara ny fiainan'ny tsiraray, ahoana no hanomezana tanana, hanaovana tolo-tanana ny tontolo rehetra zay potika amin'izao,
tontolo anarenana ny toe-karena io. Ny vaksiny moa zany dia horesantsika raha manana fotoana tsara malalaka tsara tsika rapitso dia horesantsika indray io resaka vaksiny io. Fa horesantsika rapitso ihany koa misy fizarazarana ny reny fanafody izay any amin'ireny EPP sekolim-panjakana zarainy ny association fity. Horesantsika eto ary etotsika eto hoe toy ny zavatra zarazaraina ny reny EPP reny any talata maty any amin'ny toerana hafa ihany koa. Tadiditsika tsara fa misy resaka ministera misahana ny fahasalamana eto, misy akademia medicine eto, misy tompon'andraikitra ny fahasalamana eto, fa tsy hoe rehefa te hizarazara fanafody sy comprimé sy ohatran'ireny tsika dia mizarazara ohatra zao fotsiny. Ministera amponina misy ihany koa eto, fa maninona ny association ohatr'ireny no manjary manao ny asa ministera ny fahasalamana sy ministera amponina. Ary mahatonga ahiazo fatahorana ho an'ireo ray aman-dreny satria raha zaza kely botikely any anatin'ny botikely anatin'ireny EPP reny amin'ireny fianarana ny fanjakana ireny mampanahy ny olona zany satria zavatra tsy fantatra no zarazaraina eny. Oka le retsy ataovy ranareo raha miresaka foana ny manara-penitra io, ataovy manara-penitra ny zavatra ataonareo, ampafantara aloha hoe inona ny zavatra ataonareo, ataovy ny mangarahara aloha. Fa raha le boaty kely zay nomenanay le comprimé nataonao anatiny iny dia tadidio tsara zay. Fa ny olona mandray an'ireny zazakely tsy mahafantatra an'ireny hafa ny tamin'ny fotoanandro ny niady tamin'ny tazomoky tsika dia hoe zaraina nivakina tany am-pianarana tsy maintsy nihinana daholo. Fa raha ohatra ka ny OMS no garantir no miteny hoe zao ny zavatra tokony ataontsika ady atao ohatra ireny vaksiny miady amin'ny lefakozatra ireny hafa zany. Fa ao anatin'izao ary valana retina zao samy manao zay tiany atao daholo, samy mahita zay business keliny daholo. Oka tsy fitadiavana tombontsoa ohatra ny ataonareo foana ny zavatra ho atao oka zay le fitadiavanareo tombontsoa. Fa zay rehefa manonja araka ny tenenay dia mitarika ny olona manonja izahay. Efa mibanaka izy io efa mibanaka izy io, mbola manao an'le état d'urgence sanitaire nareo, mbola namoaka ny décret iny nareo hoe misy 12 andro. Fantatra tsara fa tianareo fehezina ny mpanohitra fa tsy anakana anay zany rehefa tonga tokoa ny tokony ilana an'izany. Efa tonga eto ny namana député ambanivohitra ometsika anazy ny fitenenana ndao indray ara député Rodin dia mirary fety sambatra ho an'ireo makalaza ny tsingeritaona ny androany. Sitra betsaka honorable mety raha ianitra na mi fitenenana nahazo dia nahazo koa zay nentina komena da teo antarika nyity fandaran'ity amin'ny andro androany dia arabaina isotrana koa nanoka ny zavatra hoe marina daholo ny zavatra nyresahana. Hita ihany madobla kasikety anao amin'ny fitantanan-draharaha sy ny fijerena ny fiainam-bahoaka. Lafiny fiainam-bahoaka moa zay no antony tena hoe iaina nyity miara-manonjy ity jerena zay madéputé tena manany maizy azy dia député ato anatin'ny miara-manonjy itsangananyity ainao manjery itikatra. Na izany na tsy izany tsy hay ny miaraba ny vahoaka rehetrarehetra, miaraba ny tsy salama rehetrarehetra, mirary sosy mirary fahirizana ho an'izay nandao havana matsaka izy. Miaraba an'izay rehetra manaraka nyity fandaran'ity na aiza misy anao fa maro satria tazantsika teo misy avy any velany efa tonga sady milaza ny zava-misy. Ndresaka teo ny entin'ny namana honorable Fidèle, ny entin'ny namana honorable Ianitra teo raha ndresaka hoe resaka fanampiana ho an'ny reto namana sy tapaka pray malagasy, pray tanindrazana, pray raha malagasy amin'ny resaka artiste. Marina dia marina zany satria raha izaho zao avy any an-tsaha dia miresaka hoe mahafantatra reo ve zany artiste ny any aminay moa dia hoe mpanao hira gasy. Zena netomboa ny valana ritiny ity rava tanteraka le fiainany mpanao hira gasy. Aiza diny fa any an-tanàna any ambanivohitra rehetra any dia ahitanao azy taloha. Io manko ny fiarahambolina tanan-dehibe zay nanana sotoavana malagasy, tena nanana sotoavana malagasy dia ny hira gasy. Ny hira gasy no entina ananarana, hira gasy ny itonana fiainana ny voaka malagasy rehetra. Raha malagasy izy dia tsy maintsy voatanisa ao anatin'ireny mpanaovana hira gasy ireny. Saingy indrisy tako
tahona tanteraka amin'ny fiainany le feo any manga enino reny le plaza votoatiny resaka eo amin'ny resaka anatra ho an'ny olombelona rehetra zay miaino an'le malagasy azy tsy tazana intsony le aponga velesina ny langorona sy ny karazany efa ila gaodraka tanteraka satria roa taona tsy mba niasa ary ny fiainana izy ireny tsy mba nisy mpijery fa ireny ige dia miainy ny vazavazany manomboka maraina marapatonga ny ariva ahafahany mitady vola ameloman'ny ankonany tsy tazana zany fiamy fa misy an'ity ho anareo atsika rehetrarehetra mpanao hetsika fanampiana ho ataon'ny voaka malagasy zay tarety amin'ny mpanohatra anampiana n'ireo namana sy tapaka ao amin'ireo mpanao artiste ireo lasa ihany no nresaka dia tsy maintsy miteny ianao satria rehefa mandeha anao dia ohatrany lasa zay le oeraoera tsy afaka mihitsy eo amin'le filomam-bahoaka le oeraoera satria tamin'ny mahajanga tany dia na imbetsaka raha nanarina imbetsaka ny tenenina teto hoe afatra sy dia varo anao ty andriamatoa président lany mba mamim-bahoaka fa le tany andehananao tsy reny akory ny vahoaka malagasy fa vahoaka malagasy dia le 26 na 27 millions d'habitants zany le vahoaka 7 tapitrisa tamin'ny mahajanga ianao dia mbola nanao an'izy ihany fa komaly any teny teto rehefa misy zavatra ho ataonao dia atao voatra ny ataon'ny filoham-pirenena dia olo marika raha valomanana ny fanampiana avy any velany dia zareo amin'ny malagasy fa tsisy hoe avako ty na akaika ty na namako ry na mpanohanary dia reny niazakazahany zay ny amba nitonanao fa nytenenina hoe raha filoham-pirenena zany tsy mbola nisy nitondra zany akanjo zany hoe io anao mbola nao volomboasary any ianao nga tsy tsy ho an'ny TGV tsony ianao na ho an'ny RD fa milaza ianao fa mamboaka dia vahoaka manontolo zany fa tsy tokony arkiperon le akanjo fa tokony mametraka amin'ny maizazy ianao alors reto député sy mpanohananao reto nanao azy na sarotanao ranja hatrany amin'ny tapindohany hatrany am-paladiany hatramin'ny karanovany fa ianao tsy tokony hametaka an'ireny satria dia hitsinjaka ny mason'le vahoaka iteny tsy azo atao manangona vahoaka ndao fa ifankahitetsika firenina izy rehefa tonga nga président mambahoaka dia tsy maintsy miomana ny gouverneur miakana ny chef district ny préfet atsona ny chef pokotany mivory miakatra daholo ny rehetrarehetra atsoiny atsimo diany ambany tanàna lavitra any dia reniny izy reny nalahatra natao tsara tare mba fantatreo ve andriamatoa filoha mambahoaka fa any amin'ny kilometra maro tsy fantatratsony hoe firy kilometra andehanany reny andeha tongotra nasiana ny diovina ny akanjo fa iaona amin'ny président mambahoaka ianareo dia nalahatra teny efa vomaly ano ny teny satria te ihany sa dia tonga indray ikanko tonga ihany le feo ho an'ny fampianarana ho an'ny paramètre dia navaliana teo le izy milazany hoe ho anareo ho anareo mpitsabo dia isy fanampiana manokana omena anareo grety anareo efa tsara kanto zao no manadio aho fa ay nareo zany mbola tena amena fanampiana ianareo fa raha hitanao ny ainan'ireny any an-tsahany ambanivoatra rehetrarehetra any tsy haiko na any amin'ny mahaderovalo na any amin'iny zao moa zao dia hoe tapahana andrany ka dia miara-manono zany satria iresaka ny zavatra ohatran'izay tsy tiana hoen'le vahoaka mihitsy zavatra ho avao nefa ny tena hoe zay no mahademokraty ny demokraty mamoaka ny zava-misy zay le fiainanao raha ty iainanao anatin'ny demokrasia ianao aloha le olona iaino hitsetitra zavatra misy ahafantarana hoe inona ny lalako ombany manahoany ty olo ty androany avy eo ny tonga tetrana oeraoera dia raha pitso samy tyandriamanitra tsy hitandray io raha afaka mandritry ny taona maro amin'izay fotoana hipetrahany zay kely ananany eo nalahatra ny paramètre tononina indray no siba rehetrarehetra ndraiky mpampianatra ohatra ny mandatsy azy da indray dia eo anao mihaino le fanampiana no reto mpampianatra non sibo reto zany
dia efa tonga any amin'ny lehibe Cisco, any amin'ny lehibe any amin'ny Drenina, ny vola hoaninao 500 000 francs ny angatahanay a dia zao député zay par district resahana ameo amba ameo exemplaire ray ny liste ny mpampianatra tsy mandray vola fanjakana union suba resahantsika eo meo ndre zay afatara ray nahazo ve izy sa balaroranay no ataonareo fomba fiainanareo manko dia miakatra district dia hoe tsisy district resy ato Madagasikara fa mitovy mba manana isaka district atao ndreny vohatra mpanjaka ndreny vohatra district Andriamatoa Filomaam-bahoaka dia efa mba manana efa madio akanjo efa manana bloc administratif mipetraka any na ny indena ny compagnie fa tsy eno nananganana hoe asitsika any eto asitsika any eto asitsika any eto fa eo amindreny vohatra ny tsara daholo satria akaiky eo ny député mitady lalana vaty manohana fanjakana dia mba aseho rehefa ataony vahoaka menatra amin'ny zavatra zay mamainao dia atsangana ny sekoly manara-penitra fa raha sa ianao dia tonga dia alefasany ambavoatra ny commune rehetrarehetra le sekoly amboary any no apetraka ireny raha misy 100 ny EPP na CEG ao anatin'ny district anankiray dia vitao sekoly daholo rao fa izy anaovany exemplaire anankiray dia iny rerehana fa hoe misy sekoly napetraka tato amin'ny district le district efa mazava ohatra nazo dia misy eo tanàna ma misy tsy hitanao hatramin'ny sekoly tsy miankina PDB eo zay misy aty Antananarivo misy eo amin'ny district daholo fa le vahoaka malagasy tena malagasy mitonga vomany tena mampalahelo any an-tsaha eran'ny Madagasikara anaty kafe any anaty lavanilina any reny ny ilaina fanampiana reny ny tsinjovina satria ireny mahame reny zany ny actionnaire amin'ity fanjakana ity mamelona n'ity ty fireneny ity amin'ny zavatra voleny any na famboleny io na inona na vary na inona fa tsy eto alahatra ondra dia hoe reto bulldozer anaka amin'ny anina hoe reto misy trax dia bulldozer anankiray dia niveleur dia compacteur efa hitsy zany disque efa eno disque efa fantatra zany hoe dia efa mitorina disque efa fantatra fangany volany Cisco aeto dia teneniko eto zany tsy député tamin'izany nazahoana $100 millions amin'ny resaka Wisco tany Solala zao dia lalany Solala amboarina anao ratsy be le lalana manga 2010 ianao Andriamatoa Filomaam-bahoaka nitsetsa ninana andreo fana efa niteneniko tamin'ny député sy maire zay niaka maire na lany niaka député dia efa niteneniko tamin'ireo niaka tao amin'izay zao any ny tantara misy karazalahy miakatra ty Antananarivo dia milaza lainga ozy fa raha volany Wisco vita tsy olo mandidy maka mainty rano mahazo ny Solala zay mivoany le vokatra nalainy sinoa nalay sinoa $100 millions raha vola tsy tokony tsy firohany nalainao tamin'ny 2010 nanamboaranao andreo zavatra rehetra ny Antananarivo fangasany Solala nagabony anankiray izy nataonao dia anao lalany ianao zany zao dia anao lalatany tsy lalatany nanaovana ny Wisco fanarana tamin'ny Wisco tamin'izany viany Solala no alainy ahodina teo toerana dia izy manao ny infrastructure rehetra amin'ny lalana amin'ny goudron nanaovana ny fa tsy zay le izy bako avinareo le vola dia io le izy dia modina tenenina indray ary amin'ny anareo anao lalantsika reto misy niveleza tractopelle compacteur anaovana nyty lalany ity atao lalatany antaontsika efa hitatsika io dia rehefa tonga fahavara dia ao le izy satria mikoroana le vovoka
fa raha ohatra ka manatamberina ianao ka tamberina hoe tena laniko tao anatin'ny terezamita volana nentiko nanaovana fifidiana tany Antananarivo nentiko nikarakarana nambakana ny olona rehetra hoe anao nara-piaintsika anao antsika anao natsotsometsika dia tsy voafitaka vahoaka satria tonga dia hita izy hoe io le zavatra ty takalon'ity zany tary zay zavatra hita omaly fa mahafinaritra le anao an'izao asiko an'izao asiko zay ataoko hoe disika efa fantatry zany fa inona taminao zavatra nyresahanao reo no hita tanteraka amin'izao fotoana raha no zavatra amin'ny distrika le distrika tsy ny distrika renivohitra andriamatofilomam-bahoaka no namboarana fotodrafitrasa fa reo efa manany reo mana bloc administratif reo manana trano jandarma tsara tare misy kompania faly any ambadika rehetrarehetra any ambanivohitra manravika azy rehetra reny ny ilana fanjakana nampy azy na famboleny zany na fanaovana fotoam-bokatra zany reny ny ilana nitotika anay fa hoe isokatra ny lalana amin'ny zoma zay le oeraoeranareo mahafinaritra manao oeraoera fa rehefa diniana atsonana dia namoro ny atete io mafaizan'ka général mamorona ny atete mampivory ary ty fitondrany ty dia atao rata zany le hoe akoloky fivoriny asona ny anina rehefa fantatrareo fa isokatra le lalana sokatra zotra national rehetra tsy miteny fa hoe amin'ny lakamisy dia anomboka amin'ny visite technique ny asura nandritry ny efa fotoana maritra tokony menan'le olona amin'izao io zany dia isokatra ny lalana fa izadimo fa reo taxi brosy rehetra manao route national na régional reny nge tsy afaka niakatra natananarivo mikarakara tomobile sy nandoa assurance fa nijanona tany atoerana reny raha ny finosina daholo fitaratra nasiana barika lasa mivadika tsy fidina nanao transport hitatitra vokatra satria mafa mamelombady amanjany ako tsy misy le tosika lazainareo io tosika ataonareo risaka ny andehanareo dia manosika toka amin'ny district anarainareo dia manosika fa tsy reo no atao hoe vahoaka dia ahoana zany any amin'ny hafa ohatra ny teneniko omaly manao kitanareo anatin'ny arona tsaratare misy anina reto misy an'izao misy sardine misy anina ho an'ny ekipanao examen ny etsy anina ataonareo toerana anankiray tsy haiko ino ny antony amin'io fa maninona raha zaraina hoe misy teatrobola takan'izao anaovana ny tia ho zaraina ny zaza malagasy anao examen daholo haizadino ane ho anareo mpitona fanjakana fa le vahoaka ane dia nabaka foro tsy navola iasany ividana ny zavatra ho an'ireo zanany anatr'ireo na ny sabony tena na ny anaovan'ny fiainana na anatsarana tokantranony mba itoviziny ny olombelona rehetra tsisy miakatra anay vidim-bary eo ny menaka efa tsy fantatsony zany mahatonga anteny dia amin'ny talalakamisa manomana daholo ianareo dia teninareo tao aminareo ty fitondrana milaza hoe mambaoko itikatra tamin'ny voalohany isy ny confinement dia natao hoe anotraka dedete dia nalahatra daholo ny anina taxi eriananina ny taxi brosy eriananina amena isaky ny tomobile zany le zelona sy ny karazany fa ndre mandeha tsy miverina iny niditra anay ty vaky faharoty mbola tononona foana zany isaky dia mampifolana asina an'izao fanganareo namena ray milanja raha ngany isina nampiasan'izany tany na taxi brosy na tany naty bus ngany isy nampiasan'izany zay le oeraoery zay tonga dia vita tsisy nenena fa dia tsy amilo dia meridany fa rehefa manao miakatra reo amin'ny plateau atsovony reny masiny radio mpanohana télé manohana fa mivory tary zay dia ohatr'izao ny zavatra natolotra hoe tsy maintsy zao no ataonareo tsy maintsy zao no ataonareo efatra bankety zao ny anina zao ile famindrina fa iny nge disika efa fantatra
fa raha ohatra ka niomana ianao ka hoe isokatra ny lalana amin'ny any dia tokony efa nomanina meloa zany efa natsoina daholo olonao na tonga avy ianareo any amin'ny any na samy manohana ny azy amin'ny coopérative any tanàna any fa idina any aminareo mpitsara tomobile tsaraina daholo tomobilenareo. Fa tsy hoe mandana makany amin'ireo voatra any amin'ireo voatra ny ana fa any misy fitsara tomobile dia any mandeha dihinana to dia izay mahafinaritra anareo le mamory azy dia miteny dia avy indray président coopérative izay miaraka sy misilelaka aminareo fa hoe tsy maintsy izay ny tanterahana ka le olona ataona hienjana anie zany hoe firy taona tsisy nina fidiram-bolana ray milanja azy nitrosa sa accès banque mamely dia sady mandeha nitondra stade amin'io dia tafavoaka korangafa zone resetiko isan'andro araka ny teny namana fidelina moaly hoe misy miditra vola miditra dia misy ny fandanja zany reo vitany tamin'izay tapona ny domy atao lavany daholo na tambarina saretina inona satria tonga mpanambolako na le accès banque na le mpampisamboly reo mahalala hoe tsy nametosika famena ty fitondrana mambahoaka ty tsisy eny zany ka zay natonga ny teny hoe somary manahirana eny miresaka tsy hoe sy manahirana fa tena miresaka tena resahana hoe ohatra n'iny zany fiainam-boaka ahafahanareo mampizara le vahoaka zany zay ny nataon'ny ACT zay ny nataon'ny ISCO zay ny vola nentina ho an'ny reto eto hoe dia mangataka angatahanay hoe firy marina no siba nareo milaza hoe efa lasa any amin'ny région vola any amin'ny traine ny anankiray atao ministère milaza fa hoe efa mivoaka any amin'ny tsy hitatry ny marina azy rehefa avy eo dia pasoanao molina tabatra ao ndray dia ohatra zao ndray ty dia ohatra liany amavoatra zao ny tena mampalahelo amin'izy le mpampianatra efa mivonona mba hampianatra zana-bahoaka mazoto ny hampianatra alefanareo le karama nareo efa vita fatotra fanasy vatana amin'ireo telma ny karama andreo ny telma hoe any amin'ny telma maka ny volanareo ohatra hoe banque zany le telma avy any amin'ny 4 kilometre re mpampianatra maka ny vola io dia ohatriny anao lain'ny banky dia ohatriny amiako ohatra fotsiny hoany atsimo malala londo izy aka vola tery vomamy 100 000 francs frais vola raisina 500 000 mbola tsy fantatra zay pasoka seny alain'ny banky io nga le poste ke tsy miasa tsy ame fotsiny eo ty volanao dia samteny mandana mody fa tsisy sarany io mbola ao koa mikajin'ireo dia ohatrina sy nentin'le mpampianatra mandeha mody ankany avady aman-tsanany fa mba nandray vola ary zara reo mahita inkaratra fa misy tsy hitan-karatra eo andonga tsika zay nangatany hoe aloha mba ho fantatra ny député le za ohatra firy marina nosiba ato anatin'ny district anankiray misy azy satria lazainareo fa mpanara-maso ny asan'ny exécutif ny solomavamboaka dia ho hitanay le izy hoe tena fa ino ny ty ataonareo ary manino ny anina ihany fianakavian'ny anina ihany ny rahavavindrenny anina ihany ay reto daholo mpampianatra ato be dia be reo no siby reo nefa firy taona tsy nampidirina rehefa tonga ny anankiray
mbola ao koa zany to mpanosika fianakaviany ihany tonga ihany naka lehibe tonga tsy haiko solombavam-bahoaka manao inona reto ampidirina tsy maintsy ampidirina inga drenina tsy maintsy ampidirina amin'ny metre flamme hiditra fonctionnaire fa kotahako ireo za ma député za ty na mbola olona anankiray mbola sy napiditra mpampianatra anankiray ny very fa ara-dalàna zany zay nampianarin'ny président Valomananay aintsy hoe zao zavana misy fa tsy za raha manana fahefana dia andeha hiakatra ty hiditrare anana mialatsiny akariary atao inany akariary tao mbola misy ny olona mipaiko misy ny lehibe dia retony any kontahako dia ahoana reto misy lefa 20 taona nampianarana mbola metre frame mbola ray aman-dreny mbola mikarama dabo ajanonina aloha tsy faneo aloha inana daba ihany efa zatra dabo reo dia aloha dabo fa reto ampidiry reto aloha fizahako ny manao an'io zany fiainanany raha misy samy tenika tsy maro zany mankanisa ty amiko ty fa be dia be otoroko fampidirana an'io mpampianana resaka mpampianana resahany fampidirana mpampianana metre frame mba hiditra fonctionnaire aizadiny fa mivarotra hatramin'ny omby tanimbary tany pietsa fa ny amin'ny 5 millions mahery vao matafiditra anankiray rehefa tonga any tsy tafiditra aindralanay mialabala mbola voadiny fa tsy tafiditra anao amin'teo mbola jerena manaraka lehibe manao an'izany ka raha resaka fampianarana lako tsy be dehibe na mato minisitra fa tantara tsy io zavatra ohatr'izay na bokina fitaovana ianarana raha mbola tsy eto Antananarivo raha district aho ray ny hito zafady efa tazana namana efa tonga eto ny namana Erika allo maro be ny tiano tenenina maro zavatra tiako hitany tany an-dalana tany allo menazy fitenenana ya mankasitraka namana solombavim-bahoaka ny député n'Ambanivohitra député Rodin zay moa ny afantarantsika azy ombako manana ny fiarahabana zay noentindreo namana teo aloha ary mankasitraka atsika mihaino hatramin'ny farany satria be dia be le fivoahan-javatra ao anatina fotoana fohy tsy valapatra amin'izay fa avy hatrany dia ny vava ny noresana zay tena hitondrana ny fisaorana iram-poeran-tsaina hitondrana ny fankasitrahana feno antsika menakavy mihitsy ao anatin'izay ny hoe fifanomezan-tanana sy ny hoe firaisan-kinatsika ekipa miara-manonja ny ekipa miara-manonja dia tsy orina eto fa ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy tsy hakanavaka io niza ka efa manomboka manonja any amin'izay sehatra misy azy ihany na ny pomba fanjakana io na ny tsy pomba fanjakana io niza fa rehefa mahatsiaro tena fotsiny hoe ho tonga saina mahatsiaro tena hoe efa any amin'ny lalana tsy tokony ho izy ny alehan'le firenena dia izay le hoe miara-manonja ary miara-manonja manana fijery ambony miara-manonja manana fijery mahitsy miara-manonja manana fijery ho any amin'izay hoe fahalalahana miara-manonja manana an'izay hoe fomba fijery makany amin'ny mapetipety kokoa ny fiananisambatan'olona zay anatsidika kely fotsiny satria za teo fa mandeha ny fotoana ilay lahara taroby izay efa be dia be sika mangataka ao ny hoe ahoana moa zany ny ahafahantsika mifandamina ao anatin'ilay fiaramientana ilay azo atao hoe tsy paipaika ifanoanana amin'ny sampiarabelona amintsika izany satria nanao antsoavo ary ny vantana mahintsy mihitsy ireo namana mpanakanto izay hiaran'izay le hoe tsy mba misy fijerevan'izay hiaran'izay le tsy mba misy fandraisana ndraikitra mifandraika amin'le hoe tsy mbola misokatra izy hatramin'izao ny sehatra rehetra tohatry ny efa mba afaka miasa ihany atoato ny sehatra rehetra efa mba afaka miaina amin'ny asa tandrifiny azy fa ny mpanakanto tsy sanatry ny vava misitona lakolosy ny akabetsahan'ny mpanakanto ilay nitaraina
teo igny dia avy any amin'ny faritra daholo isaorana moa le fambonitsaina nametraky ny hoe ny reninay dia Madagasikara. Izany hoe ny ametraka mihitsy hoe malagasy iray ihany. Izay ny tenenina tamin'iny hoe ny reninay dia Madagasikara. Ka niza zany isika iray reny aminy. Eno tsika tsara zany tengo zany hoe niza zany tsika gasy iray reny amin'ireny mpanakanto tratra ny fahaseranany reny satria izay teneniko zay Madagasikara reny tsika zay. Tsy reniny karana io tsy reniny sinoa io. Azafady tsy aza mieritreritra an'izany mihitsy hoe manaiky anana reny amin'ny Madagasikara zany ny karana na ny sinoa fa ny zavatra tadiaviny eto dia ny amiravirany reninao. Ilay Madagasikara io zany ny anao tsinitsinina n'izany reninao zany i Madagasikara io. Fa raha mahatsiaro izy reny mantsiny hoe reny ikambana Madagasikara tsy nanao ditiko fe lehibe ohatran'izao ary tsy nitsikombakomba nanao zay fomba angalana amin'ny tsariny ny taniny praitan-drazana amin'izao na le hoe ilay reny eritreretiny ananana ny zoam-pirenena malagasy atsoaty zay. Ka ilana tsiny ny fahatongava-saina ntsira ray io efa mipotra io efa miteny io ny tsy tokony hiteny. Na le olona resy lahatra tamin'izany fotoana zany aza hoe tao-panakanto mitovy aminay io ka andao andaja-bato azy fa mety hampiova amin'ny fiainantsika iny risy. Izay moa le nampisevony le rahalahantsika teny hoe reny ikambanana ka amin'ny maha-reny ikambanana amin'ny Madagasikara dia vonona ary ankasitrahana ozy ahy teo ilay fiarah-mientana izay le hoe valikafatra avy aty amintsika mpaminoatra moa no fomba lalazany atsika. Fa raha amin'izay sehatry ny hoe fifanampiana izay tsy tokony hisy mihitsy izay hoe amin'ny mampanoatra zay fa mbola amin'ny maray aman-dreny ihany koa ngamba ny atao hoe filoha teo Lomarika Ravalomanana izay ekipany moa ny atao anatin'ny miara-manonja fa ny miara-manonja ozy ako teo tsy misy loko mihitsy mandoko azy fa natao ho an'ny voaka malagasy manerana Madagasikara manerana hatrany an-dafindrika feno miara-manonja na iza le antsika dia feno miara-manonja. Ary mety ohatra velona lay tahaky ny eriko zao tontolo zao ngambany ny fahasainy miara-manonja sy izany hoe firaisakina ny miara-manonja izany. Ity zany ilay laran'ny taroby afahantsika mifanampy amin'izay tolo-tanana ho an'ireo mpanakanto reo ny akoatran'ny hoe fahafahantsika manao amin'ny arabola satria misy ihany koa efa mampitavatra sadiny hoe raha ohatra ka tia nampy amin'ny zavatra hafa izay satria misy ame vary ame menaka ame savony ny etsetretsetra izay isorina amboalohany dia hitantsika ihany ny fandaminana mandra-patonga fotoana hoe ifalomezantsika anomezana zay le tolo-tanana izay. Ny lara-taroby moa zany atreto mbola telma izy ty numéro miara-manonja mihitsy ty nataontsika ifanakalozana mihitsy nataontsika ifanampiana ao anatin'izay 034 35 234 52 averiko indray mandeha 034 35 234 52 inona fa efa mandeha eo amin'ny ambany hainao manjero zay numéro zay averiko fantelony 034 35 234 52 dia ankasitrahany ianareo izay hoe efa namaly sady ny antso ny androany izy io numéro vao fontsika androany fa tsy maninona moa zany zavatra tonga hoe fa inona fa tonga am'izay tiatsika tongavana azy. Ny mampalelo anatiny ozy aty eo le hoe matsiaro tena izy reo hoe voilika satria fantatra fa efa mba mahazo misokatra daholo ihany akoatran'izay le hoe ny fahafahany izy reo miantsehatra izay dia toy ny hoe ny any anatina karaoke bara moa zany iny mbola mahazo le ferina kely ihany fa ny hoe ny espace ny fanaovana spectacle sy ny maro samihafa izay tsy nisy akory ilay atao hoe mesure d'accompagnement. Fa eto misy namana mampita hafatra ny avao amin'ny commune urbaine Antananarivo ao ny amin'ny hoe
le nanaovana le privatisena le makasika ny samova zany izay lasa SMA moa izy amin'izao fotoana izao ilay mpiasa ao anatin'le samova izay tsy voanjo intsony anatin'le SMA hitantsika ditsika tsara le fitokonana nataondry ireo teo am-pasapito manao antso avo ihany koa izy ireo ny hoe tokony isy ihany fijerevana ny amin'ireny mpiasa azo atao hoe tsy manerina moa le hoe tsy ara-dalàna satria izy ireny zany dia atsona amin'ny andro amin'ny fotoana ilana azy dia taratasy miaraka amin'ny sonisy kara-panondro fotsiny izany hoe azo roana amin'izay fotoana ilana zay kanefa na izany aza ny asa fanadiovana ny Tananarivo dia mbola mitohy dia mangety eto izy ireo ary manirina hoe naninona tsy mba izay ihany le niala avy tao amin'ny samova ihany no mba hanatsonana nakao amin'le SMA ohatra koa ny SMGD ny mahakasika antsianao zany dia tena manahirana satria misy fotofoto be ny zana nalana daholo ny tompona andraikitra nefany avy eo ny antso ihany tompona andraikitra hafa izany hoe somary manahirana saina ilay izy hoe satria hoe ekipa ny teo aloha dia tsy mananjotsony rehefa ny ekipa ny sasany no mitondra amin'izao fotoana izao izay tsy tokony isy an'izany endry zavatra mamoehitra izany satria samy vaoaka ireo samy malagasy ireo tokony hisitraka an'izay asa tandrify azy izay ianareo ao amin'ny laka misy firavahana nandefa avatra ihany koa ny hoe tamin'ny fotoana ny tsy fandriam-pahalemana ny vaivay nanamarika moa nareo hoe amin'izao izy efa mba milamina fa 5 kosa ilay fepetra ny tsona le miaramila hitandro ny filaminanao zay nampitarany anareo tamin'ny voalohany hoe vary no ny fanarahana vary arakaraky nisan'ny ombo zany dia izay no andoavana le vary tokony sitrandro miaramila ireo tsy mampaninona le hoe vary ozy nareo fa amin'izao fotoana izao kosa lasa misy hoe manome omby rosy vary 4 taonina dia lazaina fa hoe omena ny tompony andraikitra aty ambony ary rehefa miakatra le vary aloha sy ilay vola satria lasa misy vola ndraiky koa zany ka eo tsara jereva ny tompony andraikitra zany zavatra zany satria manahirana raha ohatra ka misy endrika somary hoe fanarotana noho izay le hoe aditsy andraikitra izay sanina izay mandeha dia mandeha fotoana mbola ao koa ny namana Zokobe Vonisoa Andrenjato fa avero kely ilay laratarbia fa atsika mifanampy izay ny akoatra ny ty laratarbia ty ozy teo dia ny hoe mbola resahany eto amin'ny miara-manonja sanandro ny fotoana fa atsika mifandamina ho anareo izay mieritreritra ny ame zavatra hafa akoatra ny araboly izay eto dia mankaheranareo namana raha lasana bavy mpanakanto satria manahirana raha ohatra ka ao anatin'ny fiainana mbady niantsika tsara hoe ao anatin'ny adiny ray fotsiny tsika tsy mahay no hira enona na hoe misy andreny fanetsiketsehana fahita lavitra ireny fa dia pokaty ary tsy misy dika mihitsy ny fiainan'ny olombelona izay fa zatra ao anatin'izay hoe famaly faliana ny fiainan'izay amin'ny alalan'ny hira ary ny olona miaina ao anatin'io azo hoe mozika io dia anisany mahela velona olona io anisany mitsabo olona anisany mitsabo ny fony olona izany mozika izany kasakasiky ny ty mozika teo aloha fa manao tsinitsinina azy amin'izao fotoana izao fa isika moa zany tsy naman'izay memitra isika tsy hifanebaka na hifanesa amin'izany ntsony ary teniny rahalamamy be teo fa ny hoe ahoana ny fampitsinjovana amin'ny maolona ny 034 35 234 52 angatana ny namana teknisiana zany andefa n'izy io foana efa mandely izy ao fa fanamafisana fotsiny moa ny hany hoe mahalefa foana zany izy ka mandeha miara-manonja dia alefa foana ilay hoe numéro ahafahana mifanampy na hoe tolotanana ho an'ny mpanakanto dia alefa le numéro asa rehefa tafiditra ny namana Zokobe Vonisoa Andrenjato omenao avy hatrany fitenenana fa izay no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray
manambotra ny arahaba tokivavy, manambotra ny arahaba tokilahy. Efa tafahoatra loatra ny rainazy ka dia ataon'ity fanjakana ity raha ireo fanapahan-kevitra no raisiny tato anatin'ny fotoana vitsy izao no tereny. Ny voalohany amin'ireny dia ny fihetsiky ny sena anteneran-olona, izany hoe lo olona no nandray ny fanapahan-kevitra fa tsy olon'olon-taona. Ny sena mantsy na ny anteneran-olona dia ambara fa chambre haute en fitoerana raha ny dika teny tsotra indrindra no raisiny, izany hoe ambony andraikitra indrindra antenimera ny ahy ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara no zara asany. Noho izany tena chambre haute mihitsy ny mahadrika ny atao hoe sena. Izy sena rahateo no misolo ny président de république raha toa ka empêché ny filoham-pirenena. Voninahitry ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izany toe-davitra izany, izany hoe lohan'ny vahoaka malagasy rehetra ny mpikambana ao amin'ny sena. Saingy raha mijery ny toe-javatra farany nandraisan'ny zareo sénateur fanapahan-kevitra isika dia ny ohatra amin'izany no zava-mitranga. Ny sena mantsy dia assemblée permanente satria tsy azo ravana ny sena. Io fombafomba fiasan'ny sena io no miantoka ny continuité de l'État, fitohizan'ny raharaham-panjakana, manamafy izany ny jurisprudence tsanga efa niseho tamin'ny décision ny HCC tamin'ny fotoanandro ny Jean-Éric Rakotoarso ny azonana ireo mpikambana no tendrena tao amin'ny sena. Noho izany tsy misy antony tokony isolefan'ny sena amin'ny mpanatanteraka exécutif mihitsy fa tokony miaro ny ara-dalàna sy ny tombontsoam-bahoaka fotsiny ny sena iampy. Mety ho azo ekena ihany ny fisolelahan'ny atao hoe ireo olona no tendren'ny président de république enina mianadahy. Saingy voalaza ny lalam-panorenana fa olona mahasolo tena ny antokonasa sy ny manam-pahaizana sy ny mendrika no tendrena olona Madagasikara. Izany hoe lo olona arabaky teny mihitsy fa tsy ny mifanohitra amin'izany no tokony hitranga. Io no atao hoe éthique, science de la morale. Science du bien et du mal. Izany hoe raha ny tena izy dia tsy manatsafidy ireo lo olona ireo amin'ny fanatanterahana ny asany fa tsy maintsy misafidy ny anao ny tsara ho an'ny fitsinjaram-pahefana, izany hoe kitro ivaharany fampandrosoana eto amin'ny firenena araka ny voalaza ny artikla 700 sy 250 ao amin'ny lalam-panorenana. Raha ny marina mantsy tsy hiaro andravalamanana no tokony ahamaika fa ny fanajana ny lalam-panorenana araka ny artikla 120. Izy no filohan'ny mpanohitra satria nahazo vato be indrindra taorian'ny filoha voalaza fa lanim-bahoaka tsy mbola miresaka ny doublon isika amin'izany
izay mahatratra hatrany amin'ny 1,200,000. Roa hetsy ray tapitra araka ny voalazan'ny Thierry Rakotonarivo, lohalefitsy ny CENI izay voatery nametra-pialana na noterena nametra-pialana tamin'izany fotoana izany. 2,100,000 voix ray hetsy roa tapitra no vato azo ny ravalomanana noho izany izy no lehibe ny mpanohitra ary tsy misy texte rizanteny ambony ny lalam-panorenana eto Madagasikara. Amin'ny alalan'ny moral hymne no andraisan'ireto loholona ireto ny fanapahan-keviny ny bienve tany mal samitsika mamisavisa. Loholona ahoana reto loholona reto raha izany fandehen-javatra izany no resahana. Izao toe-zavatra izao na mahatonga ny mpandinika politika laza fa assemblée croupion ny assemblée rehefa mivarilavo tahaka izao ataon'ny Sénat izao. L'Assemblée nationale moa tsy ho resahana satria majorité présidentielle no miresaka ao, ananan'ny florajoel zany ary izay tiany anaovana an'io na ho politicienne io na anaraka ny riba amin'ny fahamendrehana ara-moraly. Ny atao hoe croupion dia vodin'akoho no famaritana azy araka ny dictionnaire frantsay. Raha vody akoho mantsy no andrikana azy dia lasa anaran'ilay hena zany, hena fanolotra ny zokiolona, azo atambatra na asiana tsipim-panohizana ny fanoratana azy hoe vody akoho. Fa ny vodina akoho dia lasa epitete mpamaro toe-zavatra ny akoho ny hoe vody. Izany dia ny vodina akoho no mahalaza ny atao hoe assemblée croupion. Noho izany rehefa mivalana ohatran'izao ny assemblée antenera iray araka ny tantaran'izao tontolo izao, nanomboka ny taonjato fa 5ambin'ny dia ambara fa assemblée croupion ny Sénat izany hoe vodina akoho. Par analogie amin'ny toe-zavatra mitranga, rehefa vodina akoho ny assemblée iray dia lohana akoho zany ny mpanome baiko satria ny croupion araka ny famaritana dia mifanohitra amin'ny hoe tête loha. Ary eto amin'ity tanomasina Madagasikara ity dia tsy mahavanin-javatra ny fihetsika toy izany satria mirorona ny lohany ary ny loholona izany mirorona izany. Izany lasa vodiny. Akany amin'ny nametrahana ity Sénat ity tao amin'ny lalam-panorenan'ny Repoblika Malagasy dia nanimba zavatra foana ity Sénat ity. Ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 1970 no nipetrahany voalohany tao anatin'ny lalam-panorenana teto Madagasikara. Tamin'izany dia efa tsinjo fa horava ho azy ny fanjakana dadabetsiranana. Ny loholona tokony nandamina ny avy an-trano tao amin'ny antoko PSD no nanararoatra namonjy vonjy-toerana sy namakivaky ny antoko tamin'izany fotoana izany. Efa narariraha teo ny filoha tsiranana
ary tsy zakany sasany izay rafozan'ny zanaky ny président ny ahita ny vice président voalohany ho lasa filohan'ny repoblika raha mitranga izay mitranga. Niezaka ihany ny vice président faharoa nandamina fa nogadrainy zalahy ny vice président voalohany André Resampa tokony sotoerana ny filohan'ny repoblika raha misy ny tampoka. Ny tsy niety mpiray fiadiana tamin'ny président Philbert Ramena rahateo tsy nanaitsy fa zaza-pandimbo ny zareo satria mpiray fiadiana amin'ny président repoblika. Izany hoe tsy arahana zany lalam-panorenana satria ny vice président premier vice président repoblika no mandimbo toerana ny président repoblika raha mitranga ny empêchement. Kinanjo ravantsena tamin'ny 13 May 2025 satria vodina koa ny Sénat. Napetraka tao amin'ny firafitry ny repoblika fahatelo ny Sénat fa tsy sanametraka olona tao ny professeur Jacques Albert. Navelony Norbert Lala Ratsirahonana ho any amin'ny gouvernement notarihany ny fisoloana ny président Zafy MPC na dia mazava aza ny voalazany lalam-panorenana manana plénitude de pouvoir ny président ny Assemblée nationale, izany hoe araky ny lalam-panorenana dia ny pasteur Richard Andriamanjato no tokony ho président intérimaire. Sangy ny lokaloka voninahitsy tsy lanzara ary faharona tsy mbalosonina fa tsy anaitsy ny filoham-pirenena vonjimaika ny pasteur Richard Andriamanjato ko dia iranoly no lasa chef d'État. Niova ambanin'ny fomba filaza ny mpandimby toerana hoe chef d'État. Nandeha ty pasteur filoha ny karakara fifidianana voalohany tsy lanim-bahoaka iranoly satria napanjaka ny antenimera-pirenena ho assemblée croupion, assemblée vodinakoho. Ny assemblée nationale izay nahavita nametraka sy nampiatra ny toky sy andininy tao amin'ny constitution repoblika fahatelo andihany voalohany ary koa namolaka izay tiany nofilahana teo tamin'ny tany sy ny fanjakana tamin'izany fotoan'izany no nitsipaka indroa ny pasteur Richard Andriamanjato. Ny voalohany tamin'ny tsy nividianana azy ho prime ministre satria ravony no lany tao amin'izany régime parlementaire ny repoblika fahatelo andihany voalohany izany. Ny faharoa ny tsy nahalasa azy ho président par intérim nefa ny fahaizany pasteur no tsy naharava sy niarovany amin'ny heriny manontolo ireo député tamin'izany fotoan'izany. Nahazo hatramin'ny fanalavana ny fifotoam-piasana ny solombavambahoaka tamin'izany repoblika fahatelo andihany voalohany izany. Tafaverina teo amin'ny fitondrana ny amiraly ny namaky azy dia nametraka ireo rafitra tsy fen'ny professeur Jacques Albert satria mila mizara toerana ho an'ny mpiara-misosy hatramin'ny repoblika faharoa ny amiraly Dede Ratsiraka. Novidiny tamin'ny karana io lapan'ny Sénat eo Anosy io. Tsy nampoizina nefa ny fandehan-javatra satria lasa niaraka tamin'ny mpanohatra tampoka Andriamatoa Marc Ravalomanana
ny tanàna n'Antananarivo. Ny voalohany volana May taika sy roarivo no tokanany ny lapana nosy kely foiben'ny Sénat vao najoro. Tafateniteny foana mihitsy ny président ny amiral Didier Ratsiraka tamin'izany nilaza fa izy ry ambony rio tayanty manineny tenao. Dia izay dérive verbal izay no niatomboa ny firodanan'ny fanjakana Andriamatoa Didier Ratsiraka. Ny lohan'ny Sénat Honoré Rakotomanana izay teknisianina nikuizana tanteraka dia lasa revo tao anaty politika politisianina. Ny fidy ny ho gouverneur Antananarivo ny olomba fity tao amin'ny fahatany tao amin'ny lapana nosy kely. Pascal Rakotomavo no candidat tamin'izany. Niantso anay ivelan'ny Arema tao amin'ny fiaro Ampeflo Andriamatoa Pascal Rakotomavo ary anisan'izany ny tenako. Nambarako azy tamin'izany fotoan'izany fa tsy fidy azy ny tenako raha maharesy lahatra ny amiraly izy Pascal Rakotomavo fa izy Pascal Rakotomavo no candidat amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny Repoblika. Namaly izy fa tsy vitany izany andraikitra izany. Noho izany dia nivoaka ny efitra fivoriana tao nosy kely ny tenako raha